Talata 7 ny volana Febroary taona 2024 fanao tokoa atsika jiaby ato anatin'ny fandaharana Miara-Manonja amin'ity niany ity. Manano akorialy mbola tsara atsika avagna sy namana jiaby eto Antananarivo ndraiky any amin'ny faritra manerana ny 2024 ary indrindra atsika any ivelan'ny Madagasikara izay miara-manonja aminay amin'ity niany ity. Mikaiky atsika jiaby ihany koa anaraka izao fandaharana izao hatramin'ny farany. Tsy adino ny mampatsiahy atsika izay tsy maharaka amin'ny alalan'ny onjam-peo dia misy ny tambazotra tserasera any amin'ny Facebook ndraiky YouTube ahitantsika an'izany fandaharana izany ao amin'ny pejy MBS fa eo ihany koa ny AZ Radio ahafahantsika miara-manonja eto amin'ny tianiany ity. Omentsika avy hatrany ny solombavam-bahoaka Fidèle Razara-Pierre ny fitenenana anokatra n'izao fandaharana izao. Miarabanao Andriamatoa solombavam-bahoaka anao ny sehatra. Misaotra loretina ny ny fitenenana makasitraka atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana miara-manonja isan'andro eto amin'ny onjam-peo an'ny MBS sy ny Radio Mada ary ny AZ Radio. Vitsivitsy tsaratsara tsika na dia vitsy ary tsika tsy dia mirearea hoe radio anjatony no miaraka fa dia 3 na 4 monja miampy an'ireo onjam-peo ravavy any amin'ny faritany izay mampiditra izay mandray anjara ihany koa manaparitaka ny fandaharana miara-manonja fa ny akony dia tsy zakan'ny mpitondra fanjakana. Tsy zakan'ny mpitondra fanjakana satria dia vokatry ny miara-manonja dia ny fota amin'ny torimasony ny valalabe mandry ary niezaka ny joro manoloana ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsirariny misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Izay zavatra izay ny tena tsy zakan'ilay mpitondra amin'ny fisiny ty miara-manonja ity ary isan'ny zavatra horesahako aminareo amin'izao marain'izao ny mikasika an'izany tsy fahazakan'ny fanjakana ny fisiny ny fandarana eto amin'ny miara-manonja izany. Eto am-piandohana aloha dia makasitraka sy misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika satria dia voasoroka teo atapindohanay ny tsilo ray mavesatra indrindra izay nezahan'ny mpitondra fanjakana apetraka mba ho vesatra anankiray tsy ahafahantsika mitraka manoloana ny hetsika sy ny tolona izay tokony atao amin'ny ady amin'ny tsy fisiny mangarahara sy ny tsy fisiny demokrasia tena izy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Satria nanaovana kasiparana ny faran'ny herinandro teo ary fanandrifinitra tamin'ny nanaovantsika ny fiantsonanareo voaka an'Antananarivo hanatrika ny tatitra nataon'ireo solombavam-bahoaka voafiditra ato anatin'ny tanàna Antananarivo izay namenada dia niarahantsika malala fa nisy ny fisamborana ny zanaky ny maître Anitra Rajafimanantsoa ary nampangaina fa dia nahitana rongony tany aminy. Izay mpisolo vava tsy mifokana sy gara aza nefa dia niendrikendrehana amin'izany karazana foana zava-madomelona zany sy fitahirizana zany mihitsy aza. Ataontsika hoe tonga tao anatin'ny vanim-potoana nahafahan'ny ireo mijoro amin'ny fahamarinana nitraka ary ny ombikevitra sy ny rahina ny omaly ka tsy nilefitra manoloana ny tsirariny ary navita niatrika an'izany raharam-pitsarana zany ary tao anatin'izay dia azo lazaina fa ny tsara ampahamarinana ny mpitsara izay nandray ny raharaha teny anivo ny fitsarana teny anosy. Na dia nisy azy zany ny sazy izay navoaka ny fitsarana manodidina izay raharaha zay dia ny zava-dehibe dia tsy niditra tany amponja ny maître Francesca. Izany zavatra zany dia soratsika n'Andriamanitra ho ary soratsika ny firaisankina n'ireo rehetra nanoana na lavitra na akaiky ny fanometanana tamin'ny fiarovana mba anjakany ny rariny sy nitsiny. Be nareo no niarano mibavaka nitondra mbavaka ary nitondra ihany koa karazana faneho-kevitra na tamin'ny alalany tambajotran-tserasera zany na tamin'ny alalana onjam-peo zany na ihany koa
tamin'ny alalan'ny fifampiatsoana samihafa fanomezana hery fifanoanana zava-dehibe daholo reny rehetrarehetra na inona endry na inona endriny ary dia isorana tsy hanavahany eto ianareo rehetra niara-nisa lahy tao anatin'izany mihitsika fa tsy mbola tapitra hoe niady satria raha ny maître Francesca no nazahoantsika n'izay ataontsika hoe tsy fafahana nandeha tany amponja zay fa voasoroka zany ary voasoroka ny ataontsika hoe tsilo teo tampon-dohanay mba hahafahanay manohy an'ity ezaka amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana sy ny fampanjangana ny demokrasia sy ny tanytandalantya dia misy kosa ireo namana izay tsy nahazo an'izay ary dia niarany ataontsika hoe fitsarana izay tsy azo ny saina maneritreritra ekena nefa dia izay ny didy navoaka ary dia nalefa any amponja izy ireo nisy nefa nandeha tany amponja afako maly nisy ny arivan'ny asapotsy ihany dia nisy ny omaly zany zavatra zany dia mbola hijoroantsika ary antenaintsika fa mbola ho avy ny maraina hiposahany masoandro ary afahantsika manarina ny trangan-javatra ohatra zany satria ireo olo ireo tsy manana fahaditsona afa-tsy ny hoe voniki-aino ny tatitra zay saika ataony ny solombambohoaka enina mianada voafidy dia atao Tananarivo saingy ny fanjakana tsy refesy mandidy tsy mitovy fijery amin'izany ary nametraka fa mifampidirana an'ireo olo ireo any amponja no isany anankiray sakana tiany apetraka ary atao fitaratra ho hitany rehetra hoe manaovy eo nareo na mijoro eo nareo mba mitakitakehany zany fahamarinana zany ange nareo na zany demokrasia zany nareo na fahalalahany faneho-kevitra zany fa ohatra izao ny anaovanay nareo ary hoenjehanay nareo raha matahora daholo zany ny raha matahora dia vokatry ny tahotra fa tsy vokatry ny tanjaka tsy akory raha natanjaka ny fanjakana dia namaivany ny zavatra zay nataontsika za mo na eno ny fréaréana nentin'ny tompon'andraikitra zay manodidina filohan'ny repoblika dia somary zentana sy gaga ihany hoe nomenay 70 hektara nareo eny somandrakizay raha ohatra ka mazaka olona naninona ranakeny tsara tsindrina ihany angamba mikasika an'izay resaka zay satria lasa fieboebona le izy ary raha ohatra ka tsy omena valiny dia ohatrany hoe tombony ho any zareo zay miteny azy fa ozytsika hoe tsy fantany akory ange ny zavatra resahany na zavabe ny fampahafantarana nataony solombambohoaka ny fiandohan'ny herinandro eno tsara ty zavatra zavaiko ty ny fiandohan'ny herinandro ny solombambohoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny antoko tim dia nametraka taratasy teny anivon'ny préfectoran'ny polisy na Antananarivo hoe izahay dia mampafantatra anao Andriamatoa préfet fa hanao tatitra eo amin'ny kianjana Ambojatovo ny fiandohan'ny herinandro ny fiandohan'ny herinandro ihany koa dia nanao fangatahana teo anivon'ny tanàna n'Antananarivo ny solombambohoaka enina mianada hoe izahay Andriamatoa be ny tanàna dia mangataka aminao iny fangatahana iny ny ray fampahafantarana fa hampiasa ny kianjana Ambojatovo anaovanay tatitra mivoaka n'Antananarivo satria kianjany demokrasia ny be ny tanàna n'Antananarivo rehefa namaly tamin'ny alalan'ny taratasy dia tsy nanao proposition hoe andaninareo makany Soamandrakizay fa ozy izy hoe hovay any amin'ny toeran-kafa manana kopia an'izany valiteny zany izahay amin'ny valiteny ny be ny tanàna n'Antananarivo rehefa tsy nanaiky izy fa hoe misy fanamboarana atao ho atao zaridaina botanika ny ao amin'ny kianjana Ambojatovo dia ny teny izy ataovy any amin'ny toerana hafa tsy nanondro toerana izy na X na Y na Z fa ataovy any amin'ny toerana hafa dia nijanona teo ny préfet ny polisy n'Antananarivo dia tsy tokony hamaly satria izahay dia tsy nanao fangatahana tany aminy fa fampahafantarana no nalefa nakany aminy noho izany raha nisy zany ny olona tokony hiteny tamin'ny solombambohoaka tiako Madagasikara fa hoe makany Soamandrakizay ianareo dia ny be ny tanàna n'Antananarivo izay namaly amin'ny alalan'ny taratasy nakaty amin'ny antoko tiako Madagasikara
fa tsy nanao izy tao anatin'ny taratasiny hoe andaninareo makany somandrakizay. Akory ny agagahantsika fa rehefa ny teniny solombavambahoaka tiako Madagasikara hoe rehefa tsy omenareo anay Ambojatovo dia ikisaka eo akaiky eo zay eo amikanjany 13 mai zay. Rehefa ny teny an'izay ny solombavambahoaka tiako Madagasikara satria jurisprudence no nampiasaina tamin'ny solombavambahoaka 3 rehefa nanao tatitra dia teo amikanjany 13 mai dia zay ny préfecture de police n'Antananarivo vao ny teny hoe ianareo dia tsy mahazo alalana manao an'ilay fihetsiketsehana eo Ambojatovo aloha. Fa rehefa avy eo dia nisy proposition satria niantso ny olona taty amin'ny antokotiko Madagasikara indray ny préfet hoe andehanareo makany somandrakizay. Zafady mitondra firenentsika mitatana firenentsika misy dingana zany rehetrarehetra zany. Tsy hoe adedahana akory nanaovan'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara ny fandefasana ny taratasy tamin'ireo tompona andraikitra ireo ny fiandohan'ny herinandro satria asabotsy le hetsika ny dia mba hananany hevitra sy fotoana hieritrretana na tsy hanapoka ny taty amin'ny antokotiko Madagasikara raha sanatry misy zavatra tsy mifanojo amin'ilay ambarany tao amin'ny antokotiko Madagasikara ny zavatra izay sepetra horaisiny tompona andraikitra any amin'ilay olom-boatendry na tany amin'ny olom-boafidy tao amin'ny tanàna Antananarivo. Fa zao zoma ianao ve vao miteny amin'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara hoe andaninareo makany somandrakizay ny hetsika tao sabotsy fa filambaniny le izy hoe fanabarabarana hoe tsy zakanay le nareo anao tatitra dia andaninareo makany somandrakizay ary tsy nomenao fotoana hiomanana sy ampahafantarana an'izany akory le tato amin'ny antokotiko Madagasikara. Dia rehefa tsy nakany amin'ny somandrakizay satria tsisy fotoana nanaovana an'izany intsony le tokotiko Madagasikara fa efa nitenenina hoe eo amin'le 13 mai no nitenenina satria taoriana ny fitenenina eo makeo amin'ny 13 mai vao niteny ny préfet de police n'Antananarivo hoe makany somandrakizay. Dia inona amin'izay no firehariana ataon'ilay mpomban'ny filohan'ny repoblika efa nomena ny somandrakizay na ninona raha nakany misy fotopolo hektara any. Aloha zavany resaka fa ianareo dia olona maramara saina satria izao ny antony somandrakizay nge raha misy dia misy 10 kilometatra merikasinina ane ka hany amin'ny 20 kilometatra raha ny lalana anale fa tonga ny mpanaraka ny antokotiko Madagasikara ditongotra zany rehefa ngafinareo tamin'ny tsy fanomezana alalana ny taxi brosy hitondra olona tsisy dikany amin'ny mpomba nytiko Madagasikara zay hoeny amin'ny somandrakizay fa le tsy fifanajana mihitsy ny tena manahira-tsaina ao anatin'le izy ary le tena fizahozahoanareo no manahira-tsaina ao anatin'le izy. Fa raha ohatra ka ny fiandohan'ny herinandro zay no nanomeny taratasy ianareo ka nivaliny ny fiandohan'ny herinandro iny ihany nareo dia niteny hoe aleo fa hovatsika eny amin'ny somandrakizay ary le toeranareo dia nametraka taminareo zahay hoe hoeny amin'ny somandrakizay io fa aza sakananareo ary ny fitaterana n'olona makeny fa samy teny aminareo zay fa tsy ampy anay fitopolo hektara zay tenenareo. Aloha zavany resaka fa ianareo sy mifahafantaranay ny toe-tsainareo zay maramara zay mahatonga na miteny nareo maramara saina. Dia raha ozy nareo hoe menanareo somandrakizay dia ho tapahanareo ny lalana avy any Antsirabe, tapahanareo ny lalana avy any Majanga, tapahanareo ny lalana avy any Atsinanana, tapahanareo ny lalana avy any Itasy, tapahanareo ny lalana rehetrarehetra mivezivezy anatin'ny tanàna Antananarivo. Dia inona moa tsy itovizan'izany tamin'ilay nakany Amerika siny fa ny anao zay tsy hahatongavan'le olona eo mihitsy satria tsy zakany saina sy nieritreritrareo ny mieritreritra fa ho feninay le toerana fa zahay mahasamanao fanamby aminareo fa aza manandrana manakana nizanizy nareo dia andao tsika anao fanamby fa zay eniny isan-jato imbécile fa ataony amin'ny torajofo io
fitsika azafana barabara ahitanareo tsara hoe aiza ny fandeha ny eritreritry ny olo am'izao fotoan'izao mba andaotsika anao fanampy hoe tena mitenenareo tsy misy hosakananay na taxi brosy na bus io na inona io na inona io mipoka io fitopolo hektara io sahanay miteny zany anareo mipoka io fitopolo hektara io ary tonga saina tsara nareo zay fotoan'izay hoe todian'ny olo lamosy nareo fa tsy ao anatina fanomanana 4 ora ny andeha hitenenanareo hoe efa nomenay fitopolo hektara ka ninona raha mifenoana raha enjana fa tsy ampy anay io e sahanay miteny an'izany fa mifandrefindre mandeha tsika hitenenanareo fa zay vitsy anisy fa zao foaniny fanakatsakanana ny fivezivezena fa avy aloha ny taxi be sy ny taxi brosy ivezivezy malalaka ny olo eto Madagasikara dia ahitanareo an'izany hoe ampy anay sa tsy ampy anay io fa tsy ampy anay io so mandrakizay entiko amaranana n'le hoe be loatra le fiebebonareo ao anatin'ilay zava-misy eto amin'ity firenentsika ity ary no nitaratry ny tsy fahazakanareo an'izay ataontsika hoe fijoroan'ny olona zay dia androanynareo mila kisandray amin'le fandarana io moa efa ndrearehanareo tary aloha hoe mena ray volana io satria nareo ny herim-pamoretana any aminareo ko sike na ao akatonareo ary mitovy ina moa tsy efa ataonareo an'io fandarana io ny MBS zay tokony arahan'ny olona mifahita lavitra avy amin'ny alalan'ireo tambajotra satelita zay mampita an'izany any amin'ny faritany efa namoahanareo ordonnance efa namany tsy misy any ake zany nataonareo zany ny raonjapeo anaky telo zay telo kely mba mandefa an'le izy eto an-tanàna rafanareo mbrouillage tena tsy fakahitana zaren'ny olona raha tsy efa ny famerenana mitovy any ake zany efa tsy efa zany ve mony ataonareo fa mbola tsy ampy anareo le manao an'izay le amin'ny endriny akolaka zay fa izy nareo ataonareo amin'ny endriny ny vantana mihitsy ny fanampenam-bava eto amin'ity tany repoblika Madagasikara ty izy nareo ho andraisana fepetra mihitsy le fandarana Miara-Manonja dia raiso e ahitany zao tontolo zao fa io nareo fa tsy mazaka demokrasia io nareo fa tsy mazaka ny faneho-kevitry ny hafa tsy mitovy amin'ny anareo zay mampirisika anareo mihitsy raiso miverina ny tantara tompoko kinona mony ny akaran'izany atao hoe andro rajoela zany teo fitondrana voalohany tsy mifanakatonana ny viva zay nampimenimenina tamin'izany fotoan'izany lazaina fa tsy rariny tsy hitsiny tsy ara-dalàna fa androany izy a ianareo zao ny eo amin'ny toerana ara-dalàna hitsiny raiso e da mogaga mieritreritra ny préfet tamin'ny andro ny hery rajaonaro mampianina ianao ny préfet fa tonga ny solomamboaka 370 dia hoy izy ianao hoe za dia tsy hanakana tsony gagitsika androany ianao indray ny lohan'ny mpanakana teninao zany misy manana zany feo zany e mety ho averindralao anatin'ny tambajotra tserasera ngamba zany feo zany hoe za aloha dia tsy hanakana no tsy nanakana tsony resaka etsika ara-politika tsy hanakana teninao zany fa mbola misy matahiry zany feo zany fa misy afaka mamerina zany any anatin'ny tambajotra tserasera fa zavatra nisy teto zany fa kehitriny ianao zay nyteny an'izay ihany no lehibe ny mpanakana amin'izao fotoan'izao sakananao daholo na faneho-kevitra na fivezivezen'ny fiara fivezivezen'ny olombelona tsy le faneho-kevitra tsony ny sakananao efa izy rehetra mihitsy le fahalalan'ny olona rehetra amin'ny kapobeny mihitsy ny sakananao zao zany ianao anakana mihitsy indray ny fahazahoany mihainy vaovao satria andraisanao fepetra indray la ifandarana Miara-Manonja dia aorian'izay sa inona indray sakananao mety ho sakananao hatrao finanan'olona sakafo angamba tsy hoatsy hoe tsy avelako mihinan-kanina mihitsy mipanohitra tsy mahazo mividy vary tsy mahazo mividy loaka tsy mahazo miantsena rehefa tsy ho ampy anareo tsony le fanakanana ka tsy dina moa zany fa tsy dia tena dia tsy avelanareo mihinan-kanina mihitsy indray manaraka trop ty fanakananareo rety tena fanakanana manara-penitra tsakanana aloha ny anankiray tsy afa-po manakana anankiray indray mbola tsy afa-po mbola manakana anankiray mitombo isan'andro ny degré ny fanakanana ataon'ny préfet hatramina zotra-pifamoivoizana avy ny vitanao manakana anazy
noho ny tsy fanekenao isinny fanehoan-kevitra tsy hoe isinina fa hoe anao tatitra izahay solombaboaka enina monja tsy nisy nyteny hoe solombaboaka 50 fa hoe enina mianada zay ny anao tatitra zay de tsy zakanareo nefa nareo le tena mambahoaka frety le resy lava solombaboaka resy lava io anao hevitra io le tsisy mpanaraka le vitsy anisa fa atahorana indray le vitsy anisa hatramin'le fanehoan-kevitra le vitsy anisa atahorana indray de andraisana fepetra zay de mampirisika raisy le fepetra satria tena aloha hiariary eo masina zao tontolo zao mihitsy ka aloha hibaribary eo masina zao tontolo satria raha tsy manao an'izay nareo ohatra ny hoe disy ny antso zay nataonay omaly tao anatin'ny fandarina zay de miantso ny fikambanana ny mpandalana zon'olombelona ny transparency internationale ny masovo rehetra miasa simoniny eto amintsika indrindra fa ny masovo amerikanina zay manaja fatra-panaja ny zon'olombelona sy ny demokrasia ny masovo frantsay ny norvégianina ny allemana natsonay daholo zany omaly hoe hijery akaiky ny terra eto Madagasikara ty ka raha ohatra ka mijanona am'izay zay ohatra ny hoe mbola tsy ampy tsara ny pirofo entinay satria zay manko tsy mitoro tsy misy pirofo fa ny fanakatonanareo an'io fandaharana io sy fandraisanareo fepetra n'io fandaharana io mbola pirofo ray mitohaka amin'ny tendany manamarina n'le antso nataonay hoe tsy miantsoantso fatany an'ireo fikambanana sy ireo vondrina isam-pirenenareo zay fa zava-misy ny antsonay azy hoe tapitrohatra ny jadona eto Madagasikara satria raha nyteny zany zay de mety mbola misy teny mbola tsy de tena izy zany fa mbola mety eo ihany lay fomba firesaka diplomatika ataon'ny masivo fa ny fanakatonanareo an'le fandaharana de pirofo ray indray manampitrotraka an'izany de zahay mihitsy no mampirisika anareo androany alefaso fa mbola tsy ampy ny fanagadragadranareo olona fa mbola tsy ampy ny fanenjehanareo anagadra sy sambosambotr'olona fa mbola ampianareo an'izany fanakatonana zany de ho zay hoe mifeno ny fepetra amin'ny fisin'ny jadona eto amin'ty tany ny repoblika Madagasikara ty ahafahan'ireo olona reo ino tanteraka fa tsy diso ny zavatra andresanay mena herinareo anatin'izany ary ankaherezina tanteraka aza miambahamba mihitsy ary aza misalasala fa ataovy le izy andriamatoa préfet fa zao nefa ny zavatra resana amin'ty lafiny serasera ty tsy indray mandeha tsy indroa namerina an'izany ho anareo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao efa tapitra ny vanim-potoana ny monopole nanao ezakinina nareo nanao ezakinina efa mivoatra ny teknôlôjia ary ny olona efa manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia isan'andro efa eny am-pelantanana zany koa izy nareo radio no fananareo fandarana ny fahita lavitra mifananareo le fandarana fa ny tambojotra tserasera tsy afaka foananareo fandarana tsika samy mampiasa ny teknôlôjia anatiny io de hoy zay hoe misy foana io ary efa nay isan'andro ao anatin'ny tambajotra tserasera io vitanay zany ary efa ataonay izy io isan'andro hitanareo io ary mbola voameza iketrika mihoatra lavitra an'io hampita azy ao anatin'ny tambajotra tserasera aza tonoina fa ny printemps arabo anie ka tambajotra tserasera no nafahan'ny olona mifampita vaovao de hitatsika ny zava-nisy tany an-toerana firenena arabo maromaro no niara-nitsangana nanohitra ny tsirariny tamin'ny jadona nisy tany aminy ka tsy ny eto Madagasikara izay efa nigoka sy ny sitraka n'izany ataontsika hoe fampiasana ny tambajotra tserasera zany no alasa ho avadika reo ohatran'ny firenena sinoa ka tsy ho isy Facebook sinoa ary firenena enjana amin'ny resaka fifehezana fa mbola afaka mijery Facebook ianao any Chine fantatrareo tsara zany hoe ina ny atao de mijery Facebook ianao any afaka manokatra Google ianao any ka tsy voatery ho hitsaty ny ampiasainao afaka mampiasa WhatsApp ianao any anareo zay mpandehandeha tonga any Chine mahafantatra an'izany ka hoitsika hoe nareo ve de hitovy amin'ny firenena sinoa anana ny teknôlôjia fehezana an'izany tsy ahafahan'ny olona ampiasa Facebook zany firenena sinoa ary tsy mafe tanjaky ny firenena sinoa tsy mafe tsy idiran'ny Facebook mbola tonga any amin'ny Facebook eka fa Madagasikara tsy hoe mandrefa anareo raha milaza an'izany fa miteny aminareo hoe
efa be velarana ny fivoaran'ny teknôlôjia ary tsy andro ny monopole ntsony zao fa aloha zany toetrandro zany e na ara-teknika na ara-potim-pisainana ny ara-potim-pisainana izy efa novintsika ny ala tamin'izany monopole zany fa tamin'ny andro ny amiraly dideratsiraka zany ny amiraly am'izay efa misotro ronono tamin'ny androny zany nisy ny monopole zany izy ary ny ala tamin'izany izy amiraly dideratsiraka mba antanio izy fa izy ary ny ala tamin'izany izy isa nanangana ny radio tsy miankina teto Antananarivo ny radio faharoa tsy miankina nitsangana teto Antananarivo dia radion'ny amiraly dideratsiraka ny radio tsika avao ny alana tamin'ny monopole nefa izy nampiatra amin'ny monopole fa izy ary ny ala tamin'izany tenareo androany taranaka ty arina hoe iverina amin'ny zavatra ny alany ny amiraly dideratsiraka hoe za tsy hanao monopole ntsony fa nanangana onjam-peo tsy miankina dia androany nareo ny hiditra amin'izany izy dideratsiraka nampiatra azy ary ny ala tamin'izany afaka miresaka aminareo fa nareo ny ohatra ny toatsara resaka aminy any antanio zay fananinona moa anao ny ala tamin'ny monopole hoe tamin'izany nefa fivoaran'ny teknôlôjia mbola tsy dia tena miazakazaka be ohatran'izao fa mbola somary narisarisa ankehitriny ny fivoaran'ny teknôlôjia miazakazaka isan'andro isan-kerinandro isam-bolana za isa mpividy fitaovana any Hong Kong zany fatatsika fa any tsy miditra any Hong Kong mihitsy ny resaka contrefaçon mpividy fitaovana ara-teknika any Hong Kong fa raha ohatra ka mandalo any Hong Kong ianao mivolana marsa ohatra mividy fitaovana miverina any ianao volana jolay efa lany daty tsy hitanao eny amin'ny mpivarotra ntsony lay marika sy lay kalitao an'ilay fitaovana vidinao efa bolana na 5 volana lasa iny efa tsy mipetraka ntsony efa miova ndray efa zavatra hafa ndray satria mani miazakazaka isan'andro ny fivoaran'ny teknôlôjia any amin'ireny firenena aziatika ireny indrindrandrindra tsy miresaka Corée tsika tsy miresaka Japon tsika mbola lasa lavitra noho zany fa vo Hong Kong zany resahako zany ny États-Unis moa efa tsy resahana ntsony tsika hoe nin'olona miazakazaka isan'andro hoe ny système miova isan'andro hoe dia androany vonareo vo iverina amin'izany hoe hanao monopole zany ndray na fitaovana ary tsy azonao fehezina ntsony fitaovana ampiasanao androany nke lany daty amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia afaka 5 volana 1 bolana raha farany fahelany efa misy zavatra hafa ndray efa mivoatra hafa ndray zay hoy zay hoe efa ataonareo le isan'andro efa sahiranareo foana zay isan'andro efa zarara maheno anay ny olona isan'andro vokatry ny brouillage zay ataonareo ka raha hozy nareo hoe fananareo le fandarana ny fandarana dia isy foana fa ny fomba ijerevan'ny olona sy anarahan'ny olona azy fotsiny miova raha ohatra ka narany tamin'ny onjam-peo izy zany dia ho arany amin'ny tambajotran-tserasera ary tsy hovasakanareo zany fa zay hiezaka hitadiny pitsopitsony ara-teknika rehetra tsy asakananareo azy anao saka sy voalavo amin'io tsika indrindra fa resaka onjam-peo za tsy hiteny aminareo hoe efa ela ny atezana tao anatin'izany fa mba isan'ny efa ela ny aina tao anatin'izany onjam-peo zany ka tsy hoe androany no fitahanareo amin'ny resaka fivoaran'ny teknôlôjia fa mba voafehanay zany efa mba manana traika efa amin'izany raka zay nanomboka tany amin'ny ataontsika hoe tena fahazazana mihitsy angamba raha zay ny azo lazana azy fa tsy fahatandrana nefa ny kirakirany ity hainao manjery ity ka tsy androany aty amin'ny 1 no fehezinareo amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia azafady fa mahita ny hevitra amin'izany zay tena ilana tsiny aminareo mihitsy fa mahita ny hevitra amin'izany zay tany amin'ny 3 nanomboka nanao asa teo anivonyity hainao manjery ity indrindra fa ny onjam-peo fa tsy androany zay no ambakainareo amin'izany tsy androany mialatsiny fa tsy voafehinareo amin'ny resaka basy zany fa fisainana sy resaka teknôlôjia zany io misy dingana tsy tratra ny basy eny ianao nga raha mandeha fiaramanidina ka mihetsiky ny fiaramanidina iny boly izy ianao angalako basy ty angalako kalako foatra mihetsiky ty roplaniny ty azafady tapotra misy fetrany ny basy
any amin'ny zavatra zay mampatanjaka azy mibasy ny afaka ampiasainareo fa raha amin'izany fivoarana teknôlôjia zany a saina ny miasany ary anao saka sy voalavitsika fa zahay dia tsy maintsy mahita ny hevitra ampitana amin'ny voaka malagasy zay lina n'izany atao hoe fahafahany zany a lina amin'izany atao hoe fahalalany faneho-kevitra zany a lina amin'izany demokrasia zany a ary lina amin'izany hoe fanajana ny zon'olombelona zany ary zay no mahatonga anay miteniny hoe tsy te hifampiraraha aminareo zay satria maninona ianareo dia tsy manaja ny zon'olombelona voapirofo izy tamin'ny asabotsy lasa teo fa tena tsy manaja ny zon'olombelona tokoa nareo ary betsaka ny zo verezinareo tamin'ny sabotsy verezinareo zo tamin'ny lafiny maro ny olona ny asabotsy hatramin'ny mpanambady avy lasa mandeha tongotra verezinareo zo ny tokony mba mandeha fiara izy satria andro ray toazato amin'iny fa tsy enjanareo e verezinareo zo ny olona manana antondea avy any atsimo olona reraka verezinareo mamorona ny tsy misy satria tsy maintsy nitady sakafo fa nytaxi brosy najanonareo tany Atsirabe ny olona avy any Toliara ny olona avy any Morondava tsy maintsy niantoka ny sakafony maraina atoandro ny ariva no ninona no nitanjakareo daholo zany verezinareo daholo ny zony olona raha olona tsy nanam-bola tsony zany izy dia tsy maintsy nidemerde izy tamin'ny fotoana iny aiza ny atana vola atao sakafo satria niny tsy afaka mandeha le taxi brosy nganareo naeritreritra an'izany nganareo nanao kalitsinjo an'izany nganareo nanome subvention an'olona tratra an'izany fa dia baiko ny anareo dia tonga dia tsisy mihetsika verezinareo zo ny olona mitady vola tokony hikarama ny androtriny taxi brosy ny tsiromo mandidy efa tonga tena lavory averinareo any tsiromo mandidy olona tokony hitady vola averinareo dépense ana carburant very maina fotsiny ny olona tokony anao fitaterana avy eo Atsirabe makatetanarivo tsy navelanareo ny asa very maina fotsiny very zo very karama mahafinareo ka nareo nge tena mafy be nareo aloha zao ny eo dia nareo no mitondra dia zay tianareo atao ny atao ampijalio le vahoaka satria andronareo zaoko andro ny jadina nge ty taona raiky amin'ny 24 ty dia ampijalianareo le olona fa mbola ho verezinareo zo koa izy tsy hahafatabao avao tsy hafantatra hevitra hafa akoatra ny hevitrareo ka ny ady apetrako hoe tsy misy mafy mihoatra n'izany atao hoe Saddam Hussein mihoatra n'izany atao hoe Kadhafi mihoatra n'izany atao hoe Pinochet be da be ny dictateur teto ambonin'ny tany fa tsy naharitra mandrakizay zany betsaka reo ary nanao ny nataony mihitsy Idi Amin Dada Bokassa natanjaka reo nanao ny nataony mihitsy tsisy naharitra mandrakizay tsisy naharitra mandrakizay zany izy fetrany daholo ho avy ny andro ray ary mbola ho avy ny maraina ozy izy ny hira ny tary ny antoko MFM amizay isan'ny hira mahafinaritra rehefa mihira le mpikambana atao netiny antoko MFM tamin'ny fotoanandro mbola ho avy lay maraina ozy anandratako anao ko azakivy zay ny anatin'le ton'le hira satria fiambahoaka no miantso dia io fiambahoaka io manako tsy kelikely io fa rehefa mitambatambatra io dia manako mafimafy ny akony dia mifammehery io hoe mbola ho avy lay maraina nandratako anao fa io tsy kivy fa ny zavatra ataonareo ny atonga sainan'ny olona rehetra fa ny zavatra ataonareo ihany ny atonga ny olon-rehetra hifandray tendro hitovy hevitra hifanome tanana zay dia tsy manakatom-baravarana amin'ny olona vonina iady amin'ny tsirariny zay dia tsy manakatom-baravarana amin'ny olona vonina hijoro ho an'ny demokrasia tena izy ary zay dia tsy manakatom-baravarana ho amin'ny olona mandalana zany hoe fahalalany faneho-kevitra sy ny fahamarinana zany ny fanajana ny zon'olombelona dia heverinay fa zo fototra ary misy zo maro faritany lalam-panorenana zay tsy hajainy ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao zay fa isan'ny nanaitra ny sofina sy ny maso ny ray aman-dreny am-panahy amin'ny autorité morale azy ireo zay tsy manery fa zay hoe mifoazinay tamin'ny torimasinareo tamin'iny fotoana iny dia tsy mila miteny tsony zay hoe inona ny zavatra nitranga
fa milaza miara-mahitatsika ianareo mpitaizany fiangonana zanaky ny fiangonana ny kristianina rehetra anjaranareo no mijery fa zahay kosa dia manao antso ho an'ny fianakaviam-be raisam-pirenena sy ny fikambanana zay mandalana zany zon'olombelona zany mba tsy hikipy manoloana ny zava-misy eto Madagasikara. Apetra koa ny faneho-kevitra tamin'ity marain'ity fa efa ao amin'ny antso ataribia ny rahalahy Maxime izay isan'ny nanentana ny fandaharantsika teto ihany koa nefa noho ny tsy fahazakanareo ny demokrasia dia anaovanareo antso-jay voatery miditra amin'ny alalany antso ataribia rehefa mandeha ny fandaharana toy izao mietsika anjara fitenena izy avy amin'ny alalany antso ataribia izay ataony ao anatin'ity fandaharana ity miarabanao rahalahy ary mandray anao ihany koa ankafaliana sy mpanajana amin'ity marain'ity hitondra ny faneho-kevitra atao anatiny zany atao hoe miara-manonja izany. Dia makasitraka ny honorable solombavam-bahoaka Radoarapira manome ny fandraisam-pitenenana dia marain'ity. Ny voalohan-teny angambany dia manatitra ny anato ao amintsika rehetra manaraka ny miara-manonja. Miara-manonja moa dia fampitsika loatra fa fandarana izay ankafizitsika satria dia fandarana mitondra tany famakafakana mitombona sy marina manoloana ny fiainam-pirenena. Ny andraisako ny fandraisana andarako amin'ity androany dia iresaka ny tamin'ny asabotsy lasa teo. Vola teny aloha dia maneho ny fialan-tsiny satria dia fantatritsika loatra raha ny fepetra no raisy ny fanjakana malagasy tamin'iny ny asabotsy dia fepetra anankiray atabana fa ny sanatiny zany dia taninaty anaty ady Madagasikara raha zavanitranga. Ialatsiny aminareo satria any vaovao izay teo am-pialan-tananay tamin'ny andro iny dia sanatriny zany nitondra korotana nahatsirava teto amin'ny firenena ifahatongavana io satria efa nisy fikasana maro samihafa amin'ny fandratana na famonona mihitsy azy ny mpitarika ny miara-manonja tamin'iny vanim-potoana iny. Ary zany hitondrana fialantsina ny vahoaka satria tsy afamonay mihitsy no sanatriny zany ka misy ny rahalatsaka ho amin'ny malagasy tsy ho afamonay mihitsy no nisina fifantonana inena ara-politika eto amin'ny tany sy firenena. Ho anay mpitarika miara-manonja izay fondronanay rehetra hatramin'ny Bendroany fanazavana hoe etsika ao anatin'ny filaminana, etsika hanangatana ny demokrasia, etsika hitondrana fanovanana ny fomba politika eto amin'ny tany sy ny firenena no etsika ny masoanay ary nitovy-hevitra izay rehetra hatrany Bendroany amin'izany foto-kevitra ivoizanay ny miara-manonja zany mandritran'izay herinandro maromaro zay. Iny alefa ny zavatra mitranga dia fantatsika loatra hoe tena tsatafa ao anatin'ny jadona tanteraka ny fiainam-pirenena, ao anatin'ny fomba jadona ny tantanana ny tany sy ny fanjakana satria dia hitatsika misy menada maromaro moa ny hitaponja ary dia izany folan'izany mitona fanadiovan-kevitra manoloana ny fihetsika nataony tamin'ny sabotsy ka na dia nanao polomena fotsiny azy dia nosamborona ary avy hatrany dia nampidirina amponja. Hitatsika loatra fa toa mampatsiahy ny fitantanany televizionita zavatra mitranga tamin'ny asabotsy lasa teo. Ny miara-manonja dia andro-tranoterina amin'ny tany fa mitsoto ao anatin'ny fanariana mitondra famakafakana marina ary tsy mitsitsy na iza na
manoloana ny andasany amin'ny fitondràna ary manoloana ny fitampana ny fitondràna izay tsy mitodika mandeha makany amin'ny tombotsoany. Mampalahelo raha ny raharaha amin'ny asa-potsy lasany satria voahitsakitsaka tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara. Voahitsakitsaka tanteraka ny zofototra ny droit fondamental satria dia ireo izay mitondra hevitra mahitsy ary naretsy lahatra ny maro nanaraka amin'ireny mandao amin'izany dia hitantsika fa ireny mankatretry izany fahitsina. Maro ny fanehoan-kevitra ara-politika ary izay no hitondrako ny famakafakako amin'ny video hoe amararotana maro samihafa manoloana ny zava-misy. Tsy hoe tsy manana fahasahina izay, manana fahasahina izay fa izay kosa tsy hitondra makafaka azy sanatria izany atao solona. Ka izany manitsina ny mpanao politika izay manaro amotra ny zavatra mitranga sy ny mpanao gazety. Tsy mitovy mihitsy amin'ny tranga 7 ny tranga tamin'ny asa-potsy lasa teo. Ny 7 dia antitanterina fa fanonganam-panjakana notariny an-tanjoelona sy ireo fombazy tamin'izany fotoana. Ka tsy mitovy amin'ny hetsika nataony Miara-Manonja tamin'ny asa-potsy lasa teo. Ny hetsika ataony Miara-Manonja dia mitondra hevitra ampahitsina ary ao anatin'ny hetsika ampilaniana. Tiana hoentiny eto Madagasikara izany fomba fanao politika fofoana. Tiana hiapetraka eto amin'ny firenena izany fomba fanao politika mahitsy izany mba tsy hiverimberena ny raharaha izay mampifanolana antsika eto amin'ny tany sy firenena. Ary hitondrana fanitsina ihany koa ny mpanao politika fa tsy adin'Andriamatoa Karazanmanana sy Andriamatoa Rajoelina ny hetsika ataonay, hetsika mahitsy ary ara-demokratika amin'ny fomba fanao politika. Manerana amin'izao tontolo izao dia misy ny mitondra ary misy ny famerana. Ka hitondrana fanitsina fa ny hetsika ataonay dia hetsiky ny mpanao politika, hetsiky ny antoko politika ary sofototra ananana izany ao anatin'ny lalam-pahamehana. Izao fanjakana ny amin'izao fotoana izao no tsy manome malalaka ny toerana hipetrahany famerana. Na dia izy no namolavola lalam-pahamehana no mampangany azy, na dia tamin'ny andro ny tetezanitany arahana azy no namoana ny lalàna momba ny feny famerana Madagasikara dia niny ny fanjakana izy amin'izao fotoana izao ny nitondra fanitsina ary tsy natandany izany lalàna izany sy ny promulgue azy akory dia hitantsika an'izany izy no manana fomba fanao politika izay manelingilina ny zofototra ananan'ny hafa amin'ny famerana eto amin'ny tany sy firenena. Izay ny hitondrako ny fanitsina ho an'Andriamatoa préfet Antananarivo. Fampahafantarana no natao. Izany fampahafantarana izany dia zo ananany solonam-bahoaka rehefa hanao ny asany izy hanao tatitra. Tsy anjaran'ny préfet Antananarivo no miteny fa tsy manome ananany izy ny solonam-bahoaka izay hanao ny asany. Tsy anjaran'ny préfet Antananarivo no miteny fa mikonona fanakorontanana tsy fanonganam-panjakana ny hetsiky ny famerana. Mazavatra ny teny azy fa tatitra no atao. Raha ny fahazahoako azy mba ny fandinihana an-dara dia ny préfet Antananarivo izany dia haitsika loatra ny raharaha faharoapolo dia anisany mba tsy kobakoba fa izany ny mahakasika hetsiky ny solombavam-bahoaka tamin'izany mampoko izany. Nahoana
fianarana navelana lalaka solambroka anao tapitra tamin'ny fotoana zany maninona ny javela malalaka ny klasy ny résumé solambroka enina menata izy ireo no avy eto Antananarivo fa 5 mahery izy no anaty solambroka ny antoka zo fototra ananana izy ireo zany dikan'izany dia firaisana tsokombakombatsotro zao fitondram-panjakana ny nataony préfet Antananarivo izay nanitsaka ihany koa ny fahalalan'ny hafa nanitsaka ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena miomana amin'izany na Miara-Manonja satria hatrany Febroary raha naverimberina an'ilay mampa préfet dia ny incitation à la haine izany hoe dia ny fitariana ny olom-pirenena tsy hanata ny fana malagasy dia tsoro fa ny ampy ilay anaovana politika dia ny teny maro tsy misy fiantsina na nisy fiantsona ny rehetra anao fandropana tsy misy fiantsina na nisy fiantsona ny rehetra anao fanakorana fa ny antso natao dia ampilan'olona no hitondrana ny hetsika ataontsika tamin'ny asapotsy lasa iny tompona andraikitra ianareo ary hitanareo tsara raha taminaka fa miraisina io tompona andraikitra ianareo ka ny zanakika nisy mikorokana tamin'ny fotoana satria dia fizay zany no paikatiny fanjakana malagasy taty atao marana dia atsara ny sara tsika vahoaka malagasy manohana ny Miara-Manonja ary Miara-Manonja Talata izay dia tsy mijanona mihitsy ao anaty fahitsina alala maizina tsy mijanona mihitsy zay manohana marina ny marina ny fampatsika loatra fa miainga tamin'ny vakim-pantsila ny momba ny fitezana ny fitambanana ny raram-pirenena ny marina dia miainga tamin'ny vakim-pantsila ny fameportonana ny volam-bahoaka tamin'ny raharaha Covid ny marina dia mandeha maka ny vakim-pantsila amin'ny fandanona tsokosoko ny arem-pirenena dia ny volamena 63 circulaire ny marina dia mandeha maka ny fijoroana ny amin'ny tsy atao fomboka ny malagasy hitatsika ny vavatany fa ny tomasina fa mijoro ny mpianatra manoloana ny fanitsakitsahana ny lalàna manakely sofototra ho azy ireo ny maneho hevitra hitatsika tsara fa ny olana dia ny tsy fandoavana ny borsa ao anatin'ny teti-bola-fanjakana ny borsa raha efa-bolana zany tsy voaloha dia ny volana zany dia efa tany anatin'ny teti-bola roapolo sy 1000 ny roa volana manaraka dia tao anatin'ny teti-bola raika roapolo sy 1000 efa misy engagement ny premier trimestre nahoana no tsy aloha ny volan'ny mpianatra dia hitatsika fa miteraka famonoana mpianatra ny tsy fitandrena andro filanisa raha tsy resaka ny raharaha tokotsontofana toy ireny eto amin'ny tany sy ny firenena ho anareo folo an-tany raha ny asabotsy lasa teo dia mbola totototofana toy ireny isaky ny resaka tsy mety ho tompona andraikitra mihitsy ny folo an-da malagasy na dia ndeharena zany ny seky ny sekretera-mpanjakana midiny gendarmerie dia mitondra frerehana ho azy nampidirany amponja gendarme maro ho anatin'ny fotoana batana dia rehefa ireny zany dia manana fantso fa rehefa ireny zay eo akaiky tsy manodidina azy mandrakarida dia tsy manana fahatsoana mihitsy fa tsy maintsy mahita zavatra otezenina makasika ny fanitsakitsahana ny lalàna makasika ny tsy famezana sofototra ny olom-pirenena tsirairay avy raha ty resaka ny raharaha zanaky maître danitra fadafy manatsota amin'ny asabotsy lasa teo isika raha tsy resaka ny ratany brikavy zay namonoana tatsamba dia totototra
io ndray mba raha atao matsy tsy mety ho tompona andraikitra ny fona amina malagasy manoloana am'izany irresponsabilité mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena zany lay afahantsika teniny amin'ny hoe fanjakana tatona no misy amin'izao tsika miteny zao. Isika nefa manoloana zany ndraiky zany dia aoka hazava fa hitondra fomba fanao politika politika opposition intelligente nefa miresatsika trafikenina ary amitoka sy vondrona politika maro no hivondrona ao anatin'ny famerana tsy adin'olondro io fa ny zavatra mitanga dia marika raha valomanana resanareo resahatsika zany dia flou de fait ho an'ny opposition satria resy mazava tamin'ny fifidianana marika raha valomanana zay resahatsika flou amin'ny republique teolo dia namondrina ny heviny fanorana eto Madagasikara misy tsy te hivondrona ao anatin'izany fa te azo sena no any dia mitonina fa adin'olondro ny zavatra mitany etonany sy mifimeny izahay Miara-Manonja zay mivondrona ao anatin'izany fotonkevitra mazavo zany dia efa nametraka hatrany am-beloany fa tsy miditra velively ao anatina fiarahamonina tsy miditra velively ao anatina gouvernemanta atranga ny fanjakana misy zao ary tsy miditra velively ao anatin'izay mety hopaipaikiana politika tenenana mivoaka malagasy fa lamina mitany sy zay dia manety tsy mety mitondra hevitra vaovao anarena ny firenena mitondra fomba fanao politika vaovao entina eto amin'ny tany sy firenena ary tsoro fa resy lahatra midehitra maharesy lahatra ny faritra roa amby roapolo maharesy lahatra ny faritanyiny ny hevitra moisy ny Miara-Manonja ny politika tiana tantanana ny firenena ny famitsity ny fitenenana ny tsirary ary ny fametrahana ny tandana eto Madagasikara zany no lokaloka atao am-penoana ary tsara fantatra gasy fa tsy miemitra amin'izany izay zay kosa tsy hitarika mivoaka malagasy hosorona tsy hitarika mivoaka malagasy sanatry dia atao vonomoka mitarika mivoaka malagasy mba atsiaro fa tompony izy fa tsy mpangatakatana eto amin'ity firenena ity atsiaro fa tsy adiny n'Andriamantomarika ravalomana ny olona ny fandropanany aripirenena fa adiombonany zany ary zany mitso tsy adiny olon-tokana ny olona ny fanitsakitsanana ny lampambelany fa adiombonany zany tsy adiny olon-tokana ny ady momba ny fanitsakitsanana ny lamananteny fa adiny bonany zany tsy adiny olon-tokana ny ady manoloana ny fandropana ny fanaovana tsinotsinona ny hafa ny fanitsakitsana ny sofotranana isan-datanona fa ady iombonany zany zay nanaovana antso azy hoan'ny toka faningana ny amin'ny ady ombonany zany eto zany ary zany no tokony fanomezana manana manoloana an'izao tidijadana hitambanana ny fiainam-pirenena zao tsy tokony olon'olona misy izy tokony apetraka ny ambopody misy toerana manoloana amin'izao tranga amin'izao tranga ny firenena zao fa tokony ara-ibanja hoe toninona Madagasikara andrasan'eta toninona ny fomba fanaovana politika andrasan'eta tantany firenena ary toninona ny hoavy ho an'ny taranaka eto amin'ity firenena ity dia izay indray no mitondrako ny ara-tapika amiko eny fa dia efa eto moa ny namana sombabavoaka Madagasikara fofety ao an-Tsipitrana dia Alain Tsibazary ekonao avetrany ny fandraisam-pitenenana
dia mananitra ny iarahaba ho antsika vahoaka malagasy izay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity androny ity. Laratsimbazaafy solombavambahoaka voafito amin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano no nitondra ny fanehoan-kevitra amin'ity androany ity. Ety am-piandohana dia manantitra ny fisaorana tamin'ny fiarah-mientana sy ny fahasahina naseho antsika malagasy teny Analakely tamin'ny andro ny asabotsy iny, satria androany moa ny tena no mandray anjara fitenenana ato amin'ny ainao manjery dia mitondra izay fankasitrahana sy fankatele manao antsika rehetra izay. Ampilaminana no fikasantsika enonany zany tatitra zany. Tanapolo no nentintsika vahoaka teny toerana, kanefa dia mpitandro ny filaminana mirongo fiadiana no mifanehitra tamintsika. Tao ny fanakatsakanana maro samihafa, tao ny fanelingelenana na amin'ny lafin'ny fifamoivozana toy ny tsy nafahan'ireo namantsika ho tody teto Antananarivo renivohitra. Antso-dray samihafa no niantra tamintsika ka noho izany zavatra izany dia maneho ny alahelo izahay, maneho ny alahelo ihany koa ireo vahoaka malagasy izay mieritreritra fa andray an'izany tatitra izany ampilaminana, kanefa dia hitantsika fa tsy tanteraka izany noho ny fampiasa-kely nataon'ny fitondram-panjakana tamin'iny asabotsy lasa teo iny. Eto dia miombona alahelo aminareo namana izay tratra ny fisamborana tamin'iny asabotsy iny. Misy ny nandalo fitsarana omaly ary mbola misy ihany koa ny andeha amin'izany fitsarana izany androany. Mimpo amin'ireo fianakaviana sy mankahery indrindra, anareo ny tenanay. Raha ho an'ny Antananarivo Atsimondrano manokana dia maromaro, misa 4 na 5 eo ireo tanora izay tratra n'izany fisamborana izany. Mariana etoana fa olona nanao akanjo menamena izy ireo, na ihany koa nahitana an'ilay karatra famantarana miara-manonja izay no isamborana azy. Mampalahelo dia mampalahelo ny toe-tsain'ny mpitandro filaminana satria tsy sanatriany vava izy ireo olona nangalatra, na sanatriany vava olona namaky trano ka hiarana fisamborana sy ampiarana herisetra. No tanana tany anivon'ny toby ny gendarmerie izy ireo nandritra ny andro vitsivitsy. Mazava ho azy mandeha avokoa ireo fanerena maro samihafa. Eto anefa dia ozy izay hoe ilaina ny fifampitaizana eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha sanatria ka olona nanaonao foana ireny dia hoy izay hoe mety rariny nataon'ny mpitandro ny filaminana. Fa olona mijoro amin'ny heviny ary amin'ny alalan'izay hevitra izay mariantsika fa ny lalam-pandroenana ny manome an'izany zo fototra ny olona aneo hevitra izany, ary zo fototra ihany koa omeny lalam-pandroenana ny tatitra izay entiny solombavambahoaka. Araky ny lazay ny solombavambahoaka namana raha moa tamin'ireny 73 député ireny dia tena hoe droit absolu, na hoe tsy misy adevitra izany hoe anatanterahany solombavambahoaka tatitra izany. Mampalahelo anefa ankehitriny fa hiaran'ny antso-dray hatrany ny olona maneho hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Koa manoloana an'ireo olona izay nosamborina dia mitaky tsy misy atakandro ny famotsorana ireo olona ireo izahay, satria tsapanay dia tsapanay tokoa fa lasa endrika politika no ampiasana ny mpitandro ny filaminana ankehitriny. Tsy misy intsony ny
fijoroan'ny mpitandro ny filaminana amin'ny hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany fa lasa natao anao herim-pamoretana amin'ny vahoaka valala tsy mandady arona koa takinaino zany a ny amitsorana andreo olona tonga teny atoerana ka niaran'izay fisamborana izay eto ihany koa moa ny mampalahelo indrindra dia mbola misy ihany koa ny hoe zavatra nitranga tamin'ny zanaky ny solombavambahoaka anankiray izay zanaky maître yanitra malahelo ary tohana tokoa ny fo raha nare zany voalohany aloha dia mankahery any namana solombavambahoaka maître yanitra sy ny zanany ary amin'ny maha olombelona nefa dia tezitra ihany koa ny fo manoloana ny reto fanao ny mpitandro ny filaminana ireto satria raha araky ny loharano-baovao re a dia efa nisy ny kajikajy mialohan'ny fotoana ka notanterahany reny fisamborany reny a sy ny famandriana raha marimarina kokoa an'izany olona voalaza izany eto dia te hitodika amin'ny ianareo amin'ny fitondram-panjakana ny tenako raha milaza ianareo fa manakorotana ny miara-manonja inona amin'reto zavatra reto ara no lazainareo fa fanakorotanana ataon'ny miara-manonja ny fijoroana amin'ny marina ve amin'ny filazana no hoe tena misy eto amin'ny tany sy ny firenena manao tantely hafadrakotra ny harem-pirenena satonany tamin'izany a reny fanondranana tsokosoko a ny volamena atsika 73 kilo reny tsy marina koa raha ve ny filazanay raha mitondra ny feon'ny vahoaka zahay fa efa tsy zaka ny vahoaka malagasy tsony ity fiakarany vidim-piainany ity zay ianareo mpitondra amin'izao fotoana izao tsy mahafehy azy ka ilay vahoaka madinika no mizaka ny tseran'ny ainy tsy marina ihany koa raha ve ny filazanay fa ny mpampianatra firamina dia maro amin'izy ireo tsy mandray karama satria napetraka ireo ny politika na 0 ariary teny amin'ireny sekoly fanabeazana fototra ireny nefa ny akamaroan'ny mpampianatra amin'ireny sekoly ireny a dia miankiny indrindra amin'ny hoe cotisation izay ataon'ny ireo ray aman-dren'ny mpianatra andoavana ny karama amin'ny firamina mazava ho azy tsy zarizary ny fampianarana eto amintsika rehefa ohatra ka ny mpampianatra ara tsy mahazo ny anjara tokony ho azy ataony ahoana moa no andeha hampianatra ny zanakitsika nefa ny tenany aza nona na sahirana tsy manako hoanina inona moa ny fampianarana anteny antsika ho tafitany amin'ny zanaka atsika amin'izany mbola disy koa raha ve ny filazanay amin'ny hoe tsy fahalavo rarina eo amin'ny fahazona rano fisotro madio faratsika tsara fa toerana maro no miaina ao anatin'izany tsy fahampindrano zany eny isoran'Andriamanitra tao ao aloha fa mba nisy ny orana dia mety matsaka ny amorona sy ny lavadrano any ny olona fa raha ny rano ny jirama izay andrasana ka andoavan'ny isatokantrano vola izay midangana isam-bolana dia aoka ianao no hamaly azy fa tsy tomomba naharaka ny tokony ho izy ny famatsin-drano eto amintsika mahakasika ny jiro moa tsy lazaina intsony raha ny lokaloka ny teo anivon'ny fitondrana fa anao farak'izay aingana amin'ny fanafoanana an'izany delestage zany a dia hitatsika fa maro ny farotra mbola hiaran'izany amin'izao fotoana izao inona ihany koa raha no fahadisoanay raha milaza fa marobe ny olona tsy hanasa amin'izao fotoana izao ka miteraka ny olana ara-tsosialy sy ara-piaramonina satria tsy manako hoanina izy ireny tsy hitan'izay amelomany mivady aman-janany inona ny mety mahatonga an'izany anefa ny tsy fananany fitondram-panjakana pakady entina amin'ny famoronana asa sy fametrahana an'izay hoe fivelarana eo amin'ny sehatra ny fiariany izay ny orinasa efa mikatona aza efa misokatra aza sy mandeha tsara akatona noho ny lonolono noho ny fakalana lasa olana eo amin'ny mety ho foto-kevitra ara-politika no amitehana ny firenena izay tsy hahafahan'ireo tanora atsika misitraka
asa am'izao fotoan'izao satria fantatsika tsara fa maro ny orinasa zay nikatona atao ao mety noho ny krizy misy teto amin'ny tany sy ny firenena fa misy ihany koa zay ninina nakatony satria tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana ny tompony manjaka ny vahiny eto Madagasikara amin'ny sehatra ny fandrarana amafisina ireo fanambarana maro izay nataon'ireo solombavam-bahoaka namana ary koa ireo fanambarana zay ataona syndika maromaro amin'izao fotoan'izao amin'ny tsy fahazakana intsony an'ity vidim-piainana eto Madagasikara ity tafalatsaka lalina ao anatin'ny fahatranarany vahoaka malagasy mitondra ny feo an'izany vahoaka zany izahay solombavam-bahoaka atao anatin'ny fandarana Miara-Manonja mba horeniny isam-batan'olona na indrindrindrindra ianareo anivon'ny fitondram-panjakana mba hahafahanareo mitady vahaolana aingana fefa tena tsy zakany vahoaka itsony ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ny fanontaniana petrako de hoe inona amin'izany ara ny heliko ay atao anatin'ny fandarana Miara-Manonja raha ireo zavatra nytany saina teo reo zay tsy tomombana sy tsy mandeha araka ny tokony ho izy eto amin'ny tany sy ny firenena aokotsika andinika ary eo ihany koa no isontonana ny sain'ny vahoaka malagasy ny hoe feno ny kapoaka ankehitriny efa tena nialany eniny sika tamin'ny lafiny maro aokotsika hijoro hatrany amin'ny fijoroana ho amin'ny marina ary hitondra zay heveritsika fombaka anehoantsika an'izay fahafahatsika mitaky fahafahatsika manery an'ireo fitondram-panjakan'ireo hitady an'izany hoe tombontsoa iombona ny vahoaka malagasy zany fa tsy olombitsy no andeha igioka ny areny ty fireneny ity fa mba hisika vahoaka malagasy iray manontolo noho zany indrindra dia entanina isika rehetra mba tsy angina fotsiny amin'izao fa andao ikikikitsika aneo hevitra trany ilaza amin'ity fitondram-panjakana ity fa efa tsy rariny intsony ny ainan'izany vahoaka malagasy zany eo indrindra ary no antenaitsika fa tsy hijanona ny tolona dia ny fametrahantsika ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara ny tolona dia tsy hampanginantsika milazany marina satria raha natsikaritra itsika vahoaka nanomboka ny Miara-Manonja dia azo lazaina miara-mahita ihany koa angambontsika fa anisan'ny nitarika ity fandaharana Miara-Manonja ity amin'ny fanehoan-kevitra ka mijoro ireo syndika samihafa anisan'izany ny inspecteur sy ny contrôleur de travail anisan'izany ireo mpianatra zay tsy mahazo vatsim-pianarana anisan'izany ny paramède zay tsy misitraka ny indemnité de réquisition tamin'ireny fotoanan'ny Covid reny ny teny ireo mpampianatra sy ny sisa izay no tombony ataontsika hoe tombony azotsika raisina amin'ny jorony ny Miara-Manonja zay iombonan'ireo solombavam-bahoaka sy tompony andraikitra samihafa ara-politika mijoro amin'ny heviny maneho ny heviny amin'ny alalan'ny neno manjery mba tsy ho tompotra amin'io ny vahoaka malagasy ny rarina dia nitohizan'izany fanehoan-kevitra samihafa zany mba horeny ny fitondram-panjakana fa tsy sanatry ny vava tsy fitiavana na hoe fanenjehana fotsiny no atao na eto amin'ny Miara-Manonja tsy atopoko tsy manenjika mihitsy zay fa milaza ny marina ary zavatra iainantsika andavanandro no resahana eto amin'izany fandaharana Miara-Manonja zany fa tsy nisy zavatra ny foronina manana ny
ataontsika hoe profo ny zavatra resahany avokoa ny rehetra satria zavatra iainana andavanandro. Ankehitriny zao dia mandalo ao anatin'ny fotoan-tsatrotsika amin'ny teritery samy hafa amin'ny fanehoan-kevitra. Manentana antsika nefa na izany ary ijoro hatrany aneo hevitra ary tsy anaiky lembenana amin'ny tsirariny fa atsika vahoaka malagasy Madagasikara, isika vahoaka malagasy ny tokony sitraka ny tombontso rehetra eto amin'ity firenentsika ity, fa tsy tokony olombitsy. Koa izay no anentanana antsika rehetra tamin'ity andro an'ity amin'ny tsanaketsika ny fanampenam-bava, ifanometana antsika rehetra ary tsy avelantsika ho raraka tany na tsy ho avelantsika ho gisitra akory ny firenentsika vao hiteny isika na ijoro, fa dian'izao mbola mahita ny tsy fahatomombanana isan-karazany zao tsika dia mila maneho an'izay. Tadio fa arofanina ho an'ny mpitondra ny tsikera zay hoentin'ny fanoherana, ary zay ihany koa raha mitsikera tsy mitsikera be fahatany na hoe mitsikera mpitolo, fa mitondra ny ohatra velona na ny porofo velona mba hahafahanareo mpitondra mitady ny vahaolana mifanandrify amin'izay. Manentana antsika ary tompoko lahy sy tompoko vavy mba tsy anaiky lembena antsika ary ijoro hatrany mba ho tombontsoa ambonin'ny firenena no katsahantsika tsirairay avy. Dia makasitraka mankatelina tompoko naharitra ny aino tamin'ity andro an'io ity. Misaotra tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Miarabantsika vahoaka rehetra naneto an-toerana ny anandram-pitan-dranomasina izay manaraka ity fandarana Miara-Manonja ity. Miaraba manokana tsika eto amin'ny boribory tany faefatra dia miarabantsika solomavamboaka namana ary ny teknisiana sy ny mpanao gazety ihany koa. Ny voalohan-teny dia soran'Andriamanitra Andrenanahary raha mbola nitsimbona atsika ka nanome indray ity andro talata fa 13 Febroary taona 2020 ary indrindrindrindra tamin'ny fitahiny lehibe ka tsy nisy naratra sy namony ainy nandritry ny andro ny asabotsy 20 ny volana Febroary 2020 teo. Fahasoavana lehibe izany voarariny sitsiny raha omena sy nidera sy nilaza ary voninahitra mandrakizay. Manarak'izany dia fisaorana mitafotafo sy feno fankasitrahana tanteraka no atolotra anareo vahoaka tonga marobe tamin'ny asabotsy 20 ny volana Febroary teo, indrindra isika teto amin'ny boribory tany faefatra. Tonga nampiseho fihetsika matehidera sy feno fahendrena ary ny fahafatsakana ny filaminana. Tsy nanao antso tanan'hevitra izahay fa tonga maro ianareo nanona ny antso, tsy noterena, tsy novozonana ary tsy nitapazam-bola fa tonga taminany sy amin'ny fitiavana amin'ny anatrehanareo ny tatitra ny solomavam-bahoaka ny antokotinina izay voafity teto amin'ny boribory tany enina teto Antananarivo. Tatitra izay didily lalàna manan-kely sy lalam-panorenana ataonay aminareo vahoaka. Manaprofo izany fahatongavana maro izany fa manana boka endry miray sina tia tandazana ary maefa ny adidiny ny antokotiko Madagasikara ary mandala ny fahendren'ny razantsika malagasy hoe ny firaisankina mihery
ary pirahalaminala isika ka izaho tokonareo ianareo tokoko tsy tanteraka nefa zany indrisy ary raha tsorona dia tsy hitondranareo any amin'ny abatoara izahay satria raha ny fahitanareo mpitandro ny filaminana miantrana miaraka tamin'ireo fitaovam-piadina mahery vaika teto Antananarivo renivohitra indrindra teo Analakely dia ny anantanteraka fifandonana miary fandratrana ary fandrafena mihitsy ny osa malagasy mombady izany tsy toetsaina na filozofiana tokotiako Madagasikara zany a satria ny antokotiako Madagasikara dia antoko demokraty kristianina averitry indray demokraty kristianina mivavaka zany atoko zany manakina ny fiainana atoko amin'Andriamanitra zany atoko zany tia fihavanana zany atoko zany ary tsy tia raha mandrika ahy zany atoko zany mba mijery any ny anivelany tena amin'ny fahitalavitra fa tsy misy famoahana fitaovana mahery vaika ohatr'ireny nasional tahaka ireny eto amintsika ireny amin'ny hetsika ataon'ny olona jereo anie ny anosy Maorisy zay mitaky mihitsy ny fialan'ny prime ministre ngamotsika nahita fitaovam-piadiana tahaka ireny mivoaka tao avelanao etika ampilaminana sy ankilalahana ny olona jereo gilets jaunes natao Frantsa kanefa ny eto amintsika anao tatika fotsiny de efa ny fitaovana fiarovana amin'ny Madagasikara ray manontolo no avoaka aseho mba ataona moa zany andraisana ny antokotoko Madagasikara toy ny fahavalo toy ny mpanano bohatra ka avoaka daholo ny fitaovam-piadiana rehetra voaka iantatitra an'ireo hoe tanapolo mba ny fiadiny ary vavaka sy rano mangatsika no any mba fiarovana ka rehefa natao ny fampidinihana mba andraisina fanapahan-kevitra de ny azo tsoana de ny hoe tsy hisy mihitsy ny fampiresahana amin'reto mpitandro filaminany rehetra ary tsy hisy resaka azo atao eto satria na ny olona avy any lavitra zay hiakatra monjy an'Antananarivo tsy hainy tatitra fa jiraharaha na tsabo tena aza dia tsy avelandeha ohatra ny avy any Morondava de nasaina ny janona tao Mandoto zay 90 kilometatra miala Anatsirabe ny tao Betafo zay taxi brosy miala maraina hitondra olona monjy any sivy Antananarivo dia tsy navelana andeha fa najanona tao Andranomanelatra ny tao Antsirabe moa de tsy navela ameny mihitsy ny avy any atsimo sy ny avy any atsimo atsinanana dia najanona tao Andranomanelatra ny avy any Bongolava sy Tasy dia najanona tao Antanety-Mboangy sy Mersetositra de tsy lazaina tsony ny avy any atsinanana sy ny avy any amin'ny Mahajangina sy ny avy any amin'ny avaratra zany fihetsika mamofady ataon'ny mpitandro filaminana zany dia profo mitoaka amin'ny tendany ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanisakitsahana ny lalam-panorenana eo amin'ny 110 zay zon'ny malagasy azo fototra ny fahazahoana mivezivezy eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara zany ary ny zava-misy atsika rehetra no mandinitra sy misaitsaina ary maminany eto avy ty Madagasikara malalantsika ity ny gadra lava no voasazy lalàna tsy mahazo mandy-tany na tsy mahazo mivezivezy ka raha ireny paikady na seho ireny no vakina sy adika dia raisinay toy ny gadra lava daholo ny olona etra satria tsy avelanareo hiakatra eto Antananarivo raisinay toy ny gadra lava daholo zany ny olona rehetra tsy misy fanavahana novonanareo any demokrasia
ary mampitanteraka vava fotsiny ny hoe mampatsaka ny demokrasia tsika manaja ny tantalana malalaka mifaneho-kevitra de ozy ny etizy hoe otoye fanjakany tsika fesomandidy eto sy fitsarany matanjaka izany ny ainan'ny raha malagasy. Raha ny fahitana ireo fitaovana rehetra sy nisan'ireo mpitandro filaminana tratra 3 arivo dia midika fa eri-pamoretana ny teo Analakely. Eny fa na ny Lalakely na ny elakelan-trano rehetra na azo ny Analakely dia ambena mpitandro filaminana avokoa. Raha teto Antananarivo renivohitra ihany zany hoe Analakely irery ihany no natao fairano dia mazava satria nety nitahotra ny mpitondra, nety nitahotra anareo ny amin'ny voan'ny marina, ny amin'ny avaky batsilana, ny resaka tsy metimety rehetra eo amin'ny trandrany 13 mai, ny voan'ny raha tsy manjary rehetra hita ao amin'ny ministera tsirairay sy ny fomba fiasan'ny solombavambaoaka izay jaban'ny mpanatanteraka. Fa ny zavatra nitranga dia mifaritanina Antananarivo ray manontolo mihitsy no sazinareo, no gadranareo, no verezinareo zo, no ny fatahoranareo ny voan'ny marina zay ataon'ireo solombavambahoaka enina kely reto zay lazainareo solombavambahoaka ny 6%, sy lazainareo solombavambahoaka ny imbécile. Tsy vitan'izay fa dia mbola atao ndraiky io ny fisamborana ka foroana daholo ty profetina andotona sy anaratsina ary napotena mihitsy azy ny solombavambahoaka amin'izay tsy misy afaka manao tatitra itsony satria biby tsy misy lohany tsy mandeha. Filme efa nandeha ireny ka dia mampalety zaza tsy manatsiny sy reny olo lehibe vehivavy lehibe manao akanjo meny reny dia samborona noho ny fanatanterahana baiko sy ampiheverana sy tsy fahazakana demokrasia ary ny faratsin-doha. Olona natera-behivavy ihany nareo ary mieritreretra tsara sao dia mba hanody anareo ny ranomaso sy ny alahelo ny reny vehivavy reny. Zao araky ny enseignement azonay zay mivoaka avy eo aminareo ihany dia atao indray ny titianareo zay rehetra manodidina solombavambahoaka ary amin'izany no ikendrena solombavambahoaka amin'ny alalan'ny antso ao amin'ny finday. Ka mba hatongavanareo amin'izany resaka maloto zany dia nanafatra expert frantsay nareo mahay momba ny informatika ka dia terena indray zany ireo orinasa misehatra amin'ny finday ireo amoaka ny resaka na ny somaiso rehetra dia hovaina zay resaka ao maentina isamborana solombavambahoaka. Misy ministra roa lasy vavy miady mafy prime ministre no miketriky izany satria tena latsaka ao anatiny misitsy ny fankalahana sy ny ara-tsim-panahy na reny antsona hoe aina viseraly ireny ary tena manao ny tsy fanao. Aoka ho fantatrareo mpitondra amin'izao fahita ny fianakaviam-be ny raisam-pirenena ireny fihetsika mofady ataonareo ireny, fihetsika manitsakitsaka ny lalàna velona sy ny lalàna fototra ary ny lalàm-panorenana ka hitsarany sy anaovany tombana ny fitondrana malagasy. Endrika ratsy ho an'ny malagasy tsy vaky volo reny, enatra ho an'ny voaka malagasy eo masiny zao tontolo zao. Koa manameloka tanteraka ireny fihetsika mamoetra manaratsy ny sarin'ny malagasy eo zao tontolo zao izahay ary miantso ireo mpiaro-ny zon'olombelona sy ny fianakaviam-be resam-pirenena mba handrany andraiky ny tandrify azy amin'ny
farisakitsanina ny demokrasia sy ny lalàna fototra sy ny zo fototra amin'ny maha olombelona. Mitaky ihany koa ny amoahany ireo voasambotra no ny tsirariny sy ny faneho-kevitra ary ny osopotaka. Mankahero ny fianakaviana izay adiny alaelo amin'izao noho ny avany voasambotra. Koetiko amarana anazy dia araky ny fitenenina hoe ny fanarenana dia tsy vitandray andro, ary ny tatitra dia tsy maintsy tanterahana araky ny lalam-panorenana. Ko dia mankahery atsika tazona amin'izao ny fijoroana, ny finiavana ary ny heritsaina ao amintsika, satria ny fiatrena rony tatitra amin'izao manaraka izao dia tena fiadiana amin'ny asa maizina dia ny herisetra sy ny jadony zany. Ko eto ambavaka isan'andro izao ady izao, satria manana any Jesosy isika miaraka amintsika, manome antsika ny hery sy saina matsilo ary fahasalamana, dia resy isika satria ny hery tsy malemy fanahy. Izay ary no azo ambarany hoany, satria mbola maro ny teny aoriana ka dia mametraka ny veloma madinidinika sy ny masina fatipatenana amintsika menakavy. Izay hotain'Andriamanitra dia efa kaiketiko moa ny honorable iantra raha zafy manatsoa dia meko azy ny fitenenana. Dia misaotra ny namana député Rambosalama tamin'ny zavatra voalaza teo, ary manatitra fiarabanantsika rehetra indray amin'ity fandarana Miara-Manonja ity. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika fa mbola nomeny an'izao fotoana izao indray ahafahantsika mitafatafa sy midinika rehefa nandalo andro vitsivitsy izay navisabesatra ho antsika rehetra, ary ho anay manokana moa dia tena navisatra tokoa. Isaorana indrindra ny fitahian'Andriamanitra, isaorana ny vavaka izay natao, satria novalian'izany tompo Andriamanitra izany, ary satria efa nametraka ny fiainanay manontolo ny zavatra nitranga rehetra, dia izy rery ihany nomerany dera sy laza ary ny voninahitra. Anazy rery ihany ny voninahitra, satria lehibe ny tompo, tena lehibe izy, ary mpandresy noho ny mpandresy. Nampiseho ny heriny ny tompo, ary nampiseho tsika rehetra ihany koa fa izay mifikitra aminy dia tsy hoariny naroviana. Misaotra anareo rehetra izay nitondram-bavaka, ianareo rehetra izay nampahery, ary indrindrandrindra ianareo izay tsy nitsahatra nandohalika nitondra ambavaka ny izay menakavy, fa indrindrandrindra ny zanako vavy Maître Francesca. Eniny tsapany zany vavaka nataonareo izany, ary tena nampahery azy zany, nampatanjaka azy zany, fa tena nahavariana tokoa fa nanana an'le force sy moraly tena ambony le zanako, tsapako zany, aritako zany. Zany zavatra zany dia pirofo mitohaka amin'ny tendany fa tsy misy afa-s'Andriamanitra rery ihany no afaka hianteherana rehefa zavatra ohatr'ireny. Inona tokoa ny zavatra nitranga raha ohatra ka tsy nametraka an'izany teo anatrehan'Andriamanitra izy? Zava-doza, satria raha ny fisehony zavatra nitranga tamin'ireny sabotsy ireny, ny toy ny alahady, ny toy ny alatsinainy, dia efa nieritreritra mpiry izay rehetrarehetra, efa nieritreritra ny zavatra tena faraka izay ratsy, ary efa niomana ny saina sy efa nionona fa dia ho ampidirina ponja ny zanakavavy. Kanefa tsy kivy teo anatrehan'izany, satria fantatra fa tsy misy an'izany marina ka resin'ny raty zany, tsy misy an'izany Andriamanitra resin'ny Satana zany, mahery Andriamanitra.
ka ho an'ny rehetra zay nanampy, zay nampahery, fa indrindrandrindra nampiseho firaisan-kina tamin'ny zavatra nanjoa, dia mankasitraka mankatelanareo tsirairay izahay. Andriamanitra tompon'ny fahasoavana dia hitay anareo tsirairay ary hivimbina anareo amin'ny zavatra izay atao rehetra. Eto ny tenako dia misaotra ihany koa an'ireo olona izay nanao ratsy. Hisaorako izy, hisaorany zanako izy, hisauranay rehetra zay menakafo kely. Misaotra tamin'ny ratsy nataonareo satria nafan'Andriamanitra nampiseho ny voninahitra an'izany. Afaka nampiseho ny voninahitra ny Andriamanitra raha tsy nanao ny ratsy ianareo, tsy natsapan'izany ary tsy nahitan'izany izahay. Somary mavezavesatra ihany fo satria mitamberina ao anatin'ny saina ny zavatra film d'horreur moa zany no azo ilazana an'iny. Araky ny lazain'ny olona rehetra dia ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy, zavatra anankiroa, nefa zavatra anankiroa izay ahafahantsika mandrefa lasa any amin'ny lalana tsy izy Madagasikara, lasa any anatin'ny jadony isika ankehitriny. Ary ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy dia manakaiky n'izany firenena terroriste zany tsika, mampiasa ny fomba ny terroriste isika, ary terrorisme no ny ainatsika. Zany no ny ainana nandritra ny tontolo andro, raha ohatra ka nikasa anao an'ireny tatitra reny ny solombavambahoaka lany teto amin'ny boriboritany enina teto amin'ny Tananarivo renivohitra. Anao tatitra no fikasana, kanefa zavatra hafa no nitranga. Ka raha olona normal tsy andeha hisedra ary tsy anao araky ny teny frantsay hoe iroso tête baissée mahita an'ireny fitaovam-piadiana narangaranga reny miaramila amanarivony izay navoaka reny, ary indrindrandrindra ny fahitana an'ireo minisitra anankitelo tompona andraikitra ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovam-pirenena izay nidina teny atoerana mihitsy. Nisy fanontaniana nipetraka hoe ngatsy atokisana tsony reto mpitandro filaminana izay napetraka teny amin'izay toerana rehetrarehetra reny no nilan'le tompona andraikim-panjakana, le minisitra ny ny fiarovam-pirenena sy ny filaminam-bahoaka, ary ny saigy nidina teny atoerana mihitsy nametraka ary nanome baiko ihany koa, fa indrindrandrindra ny safo ngambany na ny somary raha ny fahitana anazy dia nisy tsy fatokisa-tena tao anatin'ireny, tsy natoky an'le élément izay mipetraka teny amin'ireny toerana reny. Ary maro moa no nitaraina taminay ireo élément izay nandehandeha teny napetrapetraka teny amin'ny toerana reny. Tateoriana moa izy nisy nandehandeha mivezivezy izay nitaraina hoe zahay nge apetraka eto terena ary tsy sitraponay reny zavatra nataonay reny, fefa mandeha tsy fifampatokisana intsony atao aminay samyizay mpitandro filaminana. Zany rehetrarehetra zany dia mampieritreritra antsika rehetra satria raha ao anatin'ny jado na ny firenena anankiray, miaina ao anatin'ny terrorisme ny firenena anankiray, dia zava-doza no miandry ny vahoaka sy ny fiainany manontolo. Zava-doza no miandry antsika rehetra satria ny mpitandro filaminana no lasa lolaharana no hitantsika eo anoloana indrindra, na amin'ny teny frantsay hoe première ligne. Zay zany le message tianao ho pasena, zay le afatra tianao omenantsika manomboka izao. Tsy mahakivy zany nefa tsy maintsy hijoroany zany, satria ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy araky ny teneniko teo, ny tatitra tsy vita fa ny tanjona kosa dia tratra. Ny tanjona izay ny tratra dia zao: ny fahafantaran'ny olona sy ny fahatsapan'ny olona rehetra, na ny tonga teny amin'ny analakely na ny tsy tonga teny analakely, fa dia diso tanteraka ny eritrerisika tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izy nanao an'ireny fampelezan-kevitra sy fampanantenana samihafa reny. Diso lalana tanteraka tsika ankehitriny, ary mampiseho fa tsy tian'ny malagasy ny fitondram-panjakana, fa ampiororona ny vahoaka, atao fitaovana ny mpitandro filaminana,
ary ny tanjona amin'izay dia hoe manginy ianareo dia izay manao izay tianay atao avy eo. Zay no mahatonga anay tsy mangina, zay no mahatonga anay tsy maintsy mijoro. Mbola feno araka ny teneko teo, mbola feno de feno ny foko satria omaly raha natao ny fitsarana ny zanako. Araka rehefa teneko teo dia hoy aho hoe efa nieritreritra ny zavatra ratsy indrindra izahay, fa misaotra, tena misaotra amin'ny mpisolo vava manokana, ny conseil de l'ordre, ny bâtonnier, ireo conseiller ny barreau de Madagascar, ny ordre des avocats, ny mpisolo vava vehivavy sy lehilahy rehetra, ny mpianatra rà rehetra, mpisolo vava mpianatra rà, mankasitraka indrindra izahay, misaotra anareo rehetra tamin'ny fanehoanareo firaisan-kina tamin'ny fiarovana ny maître Francesca. Reny zavatra reny no fihetsika tsara aseho ho an'ny rehetra, lesona ho an'ny firenena zany, lesona ho antsika rehetra zay miray asa, zay ray asa ray vatsy, ray aina. Reny no tsara laitsika tahaka ho antsika vahoaka rehetra, fa zay miray ina dia mandresy. Marina fa tsy nafa-po ny didina voaka ny fitsarana, marina fa nisy tsy fanarahana ny fanajana ny zon'ny fiarovana tao anatin'izay, tsy nitabataba nefa ny avy aminay, tsy nitabataba ny zanako, tsy nitabataba izay hoe misy tsy fanajana ny droit de la défense ao anatin'io. Satria nahoana, raha ohatra ka misy enquête atao ohatr'ireny, raha misy fitazomana garde à vue ohatran'ireny, dia zavatra lehibe indrindra ao anatin'ny fanaovana enquête ny fienona ny vavolombelona. Kanefa ho an'ny maître Francesca, na nisy ary ny fangatahana nataon'ny mpisolo vava nanatrika ny enquête, na nisy ary ny fangatahana izay natao madame le bâtonnier, hoe tokony misy témoin enona, dia tsy nenony zany, ary teo anatrehan'ny fitsarana ihany koa tsy nisy vavolombelona na iray ary, fa ny gendary no nijoro vavolombelona zay manalasala. Ary maro moa mpisolo vava zay ny teny fa tsy mitombina ary tsy marina, ary nisy ny apanga mihitsy ary hoe mandainga ny vavolombelona zay nitsangana teo dia ireo gendary. Tsy nametraka olana zay ny amin'izany, tsy nitabataba zay ny momba an'izany. Ny zava-dehibe fotsiny tao ho anay dia hoe libre, afaka aloha maître Francesca. Na nisy ary reny condamnation reny zay tsy nahafa-po ny didim-pitsarana, kanefa isorana daholo ny rehetra, na ny fitsarana, na ny olona nanotrina, na ny rehetra zay nampahery ny vavaka tany an-trano tany amin'ny toeram-piasana tany, na ireo nandrabiraby sy nanesoeso ihany koa, fa ny marina tsy mba maty, ary mbola ho hitantsika ny marina ao aorianao. Androany amo mbola tsy te hiteny satria mbola mafana loatra ny ao atao anato-katoka manjary sosanatry ny vava andrehitra afo indray aloha. Ampitony ny foko androany satria fantatro tsara zay olona nampanao an'io, ny olona nanao an'io, ary saika hanimba ny zanako ny avenirany sy ny fiainamanontolo. Tsy maintsy olazaintsika zany aoriana kely eo fa androany aloha dia misabo soutenir tsy teny ny anaran'io olona io. Fantatro fa tezitra izy amin'ny zavatra mitranga satria tsy arakaraky ny eritreretiny ny valin'ny fitsarana, nanantena izy fa hidoboka ny zanako, kanefa Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahery. Ary izaho koa mino fa na ny fitsarana raha maro be ny pression zay nahazo ny mpitsara tao, zavatra mahazatra zany, fa ny mahafaly aho fotsiny dia ny fahitako ny firaisan-kina ny rehetra tao anatin'izay, firaisan-kina mpiara-miasa, firaisan-kina mpiara-mitolona, firaisan-kina tsika rehetra tao anatin'izay. Zay firaisan-kina zay no tadiavintsika amin'izao fotoana zao, firaisan-kina ho an'ny firenena ary fanavotana amin'ny firenena, anohitra ny jadona zay misy, anohitra ny terrorisme zay nitranga amin'izao fotoana izao, anohitra ny fahasairanana zay misy. Izahay tsy mitarika ny olona mihitsy andeha ioko nanonga-panjakana
averimberinay foana zay na dia mametraka anay io fahavalo ary ny mpitondra zay tsy mametraka mpitondra ho fahavalo velively izahay tsy miantsy ady mpitandro filaminana velively au contraire ary miantso mpitandro filaminana izahay ho tonga saina daholo ary hiaraka aminay hiady ho an'izany firenena malalatsika izany zavatra mitranga amin'izao fotoana zao dia me mandeha makany amin'ny jadona ihany tsika satria raha ny teniny ny préfet-ny polisy omaly dia gaga ny tenako omaly ariva hoe hoakatona ho ajanona kafepetra mikasika ny fandarana Miara-Manonja fa manakorotana ny saim-bahoaka. Monsieur le préfet iza no manakorotana eto amin'izao fotoana zao raha ny mpanakorota eto amin'ny firenena tia no angalanareo fepetra dia milamina ny firenena. Iza no manakorotana amin'izao fotoana zao tamin'ny sabotsy tsika dia nahita iza no nanakorotana ny tanàna iza nanakorotana ny fiainam-bahoaka ny fametrahanareo an'ny mpitandro filaminana eraky ny tanàna no napikorotana ny fiainana teto Antananarivo. Lasa ville morte Antananarivo, lasa ville fantôme Antananarivo. Iza no natonga an'izany? Ny mpitandro filaminana sy ianao préfet Antananarivo ary ny mpitondra fanjakana. Mbola tsy nisy an'izany ville morte zany teto Antananarivo raha tsy tamin'ny fotoana nisy an'izany grève ngezabe zany. Fa tamin'ny sabotsy dia nagaga tsy nisy grève fa tonga dia nisy ville morte satria nasiana dispositif mafy be eraky ny tanàna lasa ville fantôme et ville morte Antananarivo. Ka iza no manakorotana amin'izay? Iza no lasa fahavalo ny vahoaka? Tsika rehetra samy mamaly. Iza no nanakorotana amin'ny fiainam-bahoaka? Tsy ny mpanohitra mihitsy satria mpanohitra tsy tonga teo amin'ny toerana 13 mai io. Rehefa nahita izahay fa sanatry ny vava hitondra ny olona anao sorona raha ohatra ka mbola nanohy ihany hoe tsy maintsy andeha hiditra eo. Fa indrena no nataonay hoe tsy mety zao zavatra mitranga zao ary ny vahoaka tsy hoentina ho atao sorona ho alatsa-dra na ho potehina ny fiainany na ny fananany. Tsy izay zany. Araka nefa voalazanay ombianombiany fa dia opposition intelligente no ataonay. Opposition intelligente zany dia mazava be zany. Ka na ny olona tsy nianatra ary amin'izao fotoana zao dia efa mahafantatra an'izany opposition intelligente zany. Fa ny zavatra tiako marihina fotsiny dia zao: ny fiainana dia mandalo, mila migoka zany fiainana zany ny tsirairay ary mila matsapa izy fa misy mpitondra eto, misy fanjakana eto amin'ity firenena ity. Ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia matsapa ny olona fa tsy misy fanjakana tsy misy mpitondra fa livré à eux-mêmes hozy izy ny teny frantsay. Samy manao zay avelona anazy, samy manao zay ahitiny zay zavatra tiany atao amin'izao fotoana zao. Tsy fantatra intsony hoe inona izy amin'ny manao inona ary ahoana no atao. Fa grève ery tsy voava, fitokonana ery tsy voava, foyer de tension eraky ny tanàna, menamenaky fiainana manontolo. Efa explosion sociale nge zao zavatra mitranga zao hoe tsy mipanohitra no natonga an'izany fa ny mpitondra. Ka rehefa miteny an'izany ve zay dia lazaina fa manao incitation à la révolte. Rehefa miteny an'izany ve zay dia lazaina fa manao incitation à la haine. Fa ahoana ary le fandraisan'ny fitondram-panjakana ilay atao hoe mpanohitra e? Ao anatin'ny lalam-panorenana ngeny hoe mpanohitra. Mazava be zany ao anatin'ny lalam-panorenana io. Ary ny filoham-pirenena ankehitriny dia nanaiky mihitsy tamin'izany fotoana zany hoe ny mpanohitra dia omeko toerana sahaza azy rehefa zany tonga filoham-pirenena. Manaiky ny filoha Ravalomanana ho lehibe ny mpanohitra rehefa zany lasa filoham-pirenena. Roa taona teoriana, inona ny zavatra mitranga? Tsy ekena ny filoha Ravalomanana ho lasa filohan'ny mpanohitra, tsy ekena ny fisiny ny mpanohitra. Dikan'izany tsy ekena intsony zany ny lalam-panorenana. Ka rehefa tsy ekena ny lalam-panorenana dia ny tsaratsara kokoa dia izao: aleo ro vitina daholo dia manao déclaration ny fitondram-panjakana fa manomboka zao dia
tsy misy lalam-panorenana intsontsika dia lasa fanjakany baroa dia io zavatra ataonareo io tsy lavitra an'izay. Lasa ny mpitandro filaminana lasa manao izay zavatra tsy tokony atao ary ampanaovinareo zavatra tsy tokony atao, terenareo manao zavatra tsy tokony ho atao. Lasa manompo ny politika ny mpitandro filaminana, lasa manompo ny mpitondra fanjakana ny mpitandro filaminana. Very le asy ny mpitandro filaminana, very le anjara ndraikitry ny mpitandro filaminana. Zay zavatra zay no grave indrindra ho an'ny firenena anankiray rehefa tsy hitany mpitandro filaminana tsony ny lalakombany, dia manaraka ho azy ihany koa ny vahoaka tsy mahalala intsony hoe andeha ho aiza izy, ohatran'ireny mitondra avion na mitondra hélicoptère ireny, ohatrany hoe manao navigation à vue, tsy fantatra hoe ho aiza fa mitazana fotsiny hoe ry misy tendrombohitra dia mivily kely a, ry misy obstacle dia mivily kely a. Tsy mazava intsony ny lalana le, tsy misy intsony ny vision. Ary tsika fa mahafantatra fa tsy manana an'ilay vision ny mpitondra fanjakana fa dia miaina miaina ohatran'ireny mpivarotra hita madinika ireny. Gestion d'épicerie, zany no zavatra misy amin'izao fotoana izao. Le mpitandro filaminana lasa manaraka ambokony fotsiny, very repère, ny vahoaka very repère, firenena very repère, dia ny mpanao trafika no mahazo vahana. Sangisangy zaritena no teneny namana tamin'ny omaly hoe mantsy ny zanako tamin'ny osamborona dia nilazaina fa nahita n'le taratasy kely misy rongony, tsy teny amin'ny tanany fa tany anatin'le dosy, dia hoe rehefa le taratasy kely misy rongony ve dia hita ny mpitandro filaminana, hita ny tompona andraikitra fa le volamena 73 kilo sasany niala teto Madagasikara tsisy nahita. Mamenatra ny zavatra mitranga zany, menatra ny tena mahenao an'izany. Rehefa ny mpanohitra ny andehany amin'ny plasin'ny 13 mai ny Miara-Manonja no anao tatitra miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka enina eto amboriboritany enina, dia amoahana dispositif goavana be ohatra ireny. Fa rehefa ny vahoaka mitaraina fa misy dahalo, misy tsy fandriam-pahalemana, misy mpanafika any amin'ireny faritra samihafa reny, dia tsy hita ny mpitandro filaminana, tsy hita ny fitaovana. Aika antsika manana fitaovana toy ireny ihany, aitsika ke manana an'ireny mpitandro filaminana ohatra ireny ihany, aika antsika manam-bola be ihany koa hozarana an'ireny mpitandro filaminana ireny rehefa tonga ny fotoana ohatra ireny. Fanontaniana mipetraka aloha tena nahazo vola tokoa ve reny élément, reny dispositif militaire natao reny. Ny fanontaniana mipetraka ny solombavam-bahoaka, satria mpanara-maso ny fahefana mpanatateraka izy, dia vola vaiza no navoaka nomena n'ireny dispositif militaire ngeza be tamin'ny sabotsy ireny. Volam-panjakana ve io? Tao anatin'ny loi de finance ve io? Taiza ho aiza tao anatin'ny alefi io? Tsy nisy an'io tao anatin'ny alefi. Iza no namatsy an'ireny vola reny? Ary raha toka toizina latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, reny dispositif militaire reny, ahoana ny fiketrekan'izany amin'ny volam-panjakana, amin'ny fiainam-bahoaka? Tsika mbola mahafantatra fa tsy mbola vita ty tolona ty, satria ny tatitra no tsy vita, ny antsoantso ny olona rehetrarehetra dia hoe ty dia tolona ho an'ny fanafahana ny malagasy amin'ny jadona no takinay, fanafahana ny Madagasikara amin'ny jadona, fanafahana Madagasikara amin'ny terrorisme. Zay no tadiavin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao, ka azakasaky ny mpitondra zany. Ary azoko atsaina satria matoa misy panika, matoa misy fanapa-kevitra farak'izay aingana sy mampiorooro ohatra ireny ny atao, ny fandrangarangana fa ho tapahana ihany koa ny fandaharana Miara-Manonja, dia manambary reny zavatra reny fa tsy zakanareo ny zavatra mitranga zay lazain'ny Miara-Manonja. Zay tsy manakorotana, iza ny nanakoro, iza ny korotanina teo. Manazava ny olona zay, ary matoa ny vahoaka manaraka anay maro be ohatra reny, dia tsy vahoaka adala akory reo, manapa-indreny reo vahoaka reo. Ka aza diso hevitra isika, aza diso hevitra ianareo mpitondra,
za moa zany de tehiteny foana hoe misy filoam-pirenena ve tsika eto conscient ny zavatra misy ve le filoam-pirenena conscient ny zavatra ataon'ireo olona manodidina sy mpomba anazy ireo ve izy fa mitondra anazy any amin'ny lalana tsy izy ireo olona ireo manisy oditra kondra anazy ireo olona ireo ary anisan'izany le olona anankiray izay namotika n'io zanak'io anisan'izany io olona io conscient zany ve ny filoam-pirenena ireny moa safidy anazy soany zay soany filoam-pirenena misafidy an'ireny karazan'olona reny fa le olona amin'izao fotoana zao dia tsy faly tamin'ny didim-pitsarana izay mivoaka dia mandrahoana no ataony manao menasy ny olona miaraka amin'ny mpanohitra na olona nitovy hevitra taminay tsy voatery mpanohitra ny olona nitovy hevitra taminay fa niombon-kevitra taminay kosa tamin'ny zavatra nitranga sy ny tsirariny natao tamin'ny maître Francesca tena naneho hevitra ary nandefa message ny antso telefona nampahery ireo olona ireo hisoranay anazy zany na nisy ary tsy vitovy-kevitra ireo olona ireo tsy nametraka anay ho fahavalo fa niombo-po ary nampahery tamin'ny zavatra nitranga satria na izy ary natsapa fa tsy mety reny zavatra reny zay koa mahenona ao andapa ao ary raha tsy nandeha my publication tany anatin'ireny tambajotra serasera reny tsy nahafantatra ny sasany tao aminareo tao hoe ay misy zavatra ohatr'izao natao tamin'ny zanaky maître ianitra reny le zavatra mandrehitra afo fa ny tao anatinay tsy eritreritra zay hoe andeha misy menaka de vonaika irehetra ny afo tsy izay no tanjona tsy izay mihitsy no tanjona satria ny reniny no manao politika ny reniny no manao ny fanentanana politika fa tsy ny zanany akory ny zanany no etraketrahana fa maninona no manao an'izany zany fomba ny terroriste zany zavatra atao zany ka oka le retsy oka le fanaovana politika maloto toy izany araky ny teneniko tamin'ny omaly do ia hoe la violence s'appelle la violence ny erisetra miantso erisetra oka tsika tsy hiditra amin'izany satria une fois tsika miditra amin'izany de zava-doza amin'ny andro an'ity firenena ity raha tsy hoe anga de efa zay mihitsy no tanjona tadiavin'ny sasany tsy avaty amin'ny mpanohitra kosa nefa zany tsika tsy anisan'izany andatadrana anao fifandrafiana samy malagasy zany samy malagasy tsika ny hevitra no tsy mitovy aleo ny hevitra no edivana ary tsy faninanana ny fanagadrana olona akory efa fantatritsika fa tsy nety zany efa fantatritsika fa narary zany ho an'ny rehetra zay nisedran'izany tamin'ny lasa rehetra ka maninona ny mbola ho averiny zany maninona ny zavatra tsy tianao natao tamin'ny hafa no tianao tsy tianao natao tamin'ny tenanao no tianao ataonao amin'ny hafa zany zavatra rehetrarehetra zany efa tsy mampihemitra araky ny teneniko tsy makivy zany zavatra zany tsika nge mahita ny zavatra miseho any ivelan'ny rehetra any ary afaka makalesona amin'izany mba samy tiany ty Madagasikara ty fa raha ny fifaninanana tsara tao dia ny ampiakatra ny asiny zany Madagasikara zany zao tsika dia iresahan'ny olona rehetra hatrany ivelany ihany fa dia firenena miady zay no hita firenena misy dictature firenena manao pratique terroriste zany no zavatra hita amin'izao fotoana zao zay tsy manaiky an'izany ary zay tsy maintsy mijoro na iny kidona na iny kiatra araky ny tenenina mitandrina daholo amin'ny zavatra zay atao tsy misy olona te hifamotika zany eto araky ny teneniko foana hatramombenombeno hoe ny fanagadrana olona nge dia fasana faharoa ohatra manjoan'ireo akizy mpiasa rehetra zay tafiditra amin'ny nikirakira tamin'ny resaka avion zay nitondra ny volamena tamin'ny Gold Gate reny ohatra mangingina tsisy zavatra resaka mihitsy voaresaka mihitsy mikasika niny raharaha iny amintsika amin'ny teny zao ninina mihitsy ary fanahinina mpanginina mihitsiny tsy tsaroan'ny vahoaka malagasy zany zavatra zany fa misy olona maro nge migadra any tsy afay misy olona migadra nge any ao tanymora kanefa ireo olona ireo tsy tompona ndraikitra ary tsy tompony ny volamena akory
fa ny tompo ny volamena tsy hita zay mazava, tsy hita ny anarany, tsy fantatra hoe iza marina, fa mandehandeha any le trondro be nareo trondro be, fa retipirina kely dia any mijaly any amponjany, potika ny fiainany, potika ny avenirany. Toy izany koa fasana faharoa ihany fanakatrana, zavatra mitranga andro tamin'ny omaly ary iverina androany zany mifanakatrana an'ireo ankizy zay misamborina tamin'ny sabotsy. Omaly alina dia fantatra fa hoe migadra MD daholo ireo ankizy 120 zay nosamborina tamin'ny sabotsy. Mankaherin'ny fianakaviany ny tenako satria niainana zany nandritran'izay heriny zay nandritran'izay weekend zay, satria ohatr'izay ny nanjoan'ny maître Francesca. Fa ireo olona zay nampidirina MD ihany ihany koa, inona ny fahadisoan'ireo olona reo satria tonga anatrika ny tatitry ny solombavam-bahoaka, tonga anatrika ny Miara-Manonja. Dia misy tamin'ireo moa zany dia lazaina fa hoe gros bras e, dia nitenenina ny anaran'izao député zao tanisaina daholo zao député zay tianao ny tanisaina zao e, nisy ny lazaina fa hoe zara voly, nisy nanao kanjo menamena, nisy ramatoa lehibe zay hitantsika rehetrarehetra tamin'ny ainao manjery tany anatin'ny Facebook reny, ramatoa efa lehibe reny ve deritreretitsika fa reny olona reny dia anao zava-dratsy na zava-doza tamin'ny sabotsy, tsy mino an'izany fa dia izay le teneniko teo zay didijado na miseho amin'izao fotoana zao, ary mino fa ny mpitsara zay nitsaran'ireo olona nanao MD an'ireo olona zay nentina teo amin'ny fampanoavana omaly reo dia nahazo ny pression ihany koa hoe tsy maintsy adoboka reto. Zay le image tiana aseho araka ny teneniko, ampiororona ny vahoaka, rehefa miororo ny vahoaka dia tsy mahasamihetsika. Ka izay eto Miara-Manonja dia manentana antsika trany trany hijoro amin'ny famarinana, hijoro amin'ny tsirariny, masahiteny fa raha itsika rehetra miaraka tsy miteny eto, 2 taona zay ny lasa, mbola misy 3 taona ve dia mbola ho zay ihany, dia tsy hiova mihitsy zany le fomba fanao. Na tsy mety zany, tena tsy mety zany. Ny zavatra ratsy rehetrarehetra teo aloha, ny kianina rehetrarehetra teo aloha dia tsy tokony ho averina intsony, kanefa moa nareo tokoa no mitondra dia izay tianareo atao io. Mararo ihany kitihana ny rehefa voakitika ny afero dia marary ny aty, voakitika ny tanana marary ny vatana. Aza manao vaindrahala tsy marary, aza mamerina ny zavatra tsy mety tany aoriana, mifaninana ny zavatra tsy mety tany aoriana tany. Marina fa izay ny tenin'ny tompo hoe aza mamaly ratsy ny ratsy, valiosoa ny ratsy. Kanefa sarotro zany amin'ny maha-olombelona, sarotro zany ho amin'ny maha-olombelona rehefa tena tratra ny tsy iran'ny aina ianao. Kanefa ianao mahay mamela heloka amin'ny zavatra rehetra, mahay mamela heloka, kanefa misy fetrany koa zany satria ny tena olombelona ihany. Maro ny zavatra tiana mbola ambara androany, fa le liberté rehetrarehetra zay hitsakitsahana amin'izao fotoana izao, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté fondamentale rehetrarehetra, ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, tsika amin'izao fotoana izao dia mahita zany fa dia misy fanitsakitsahana miverimberina na matetika ny lalam-panorenana, zany hoe violation répétée de la constitution. Any anatin'ny lalàna nge zany manasazy ny filoham-pirenena rehefa hoentina any misehatra fitsarany. Ny zavatra hitantsika dia hatrany faratapony ka hatrany farany ambany dia manitsakitsaka ny lalàna sy ny lalàna velona, lalam-panorenana. Lasa firesaky ny any ivelantsika eo fa ino ny ty Madagasikara ty. Dia araka ny teriny namana fidèle teo tany aloha tany dia hoe tsy maintsy anantona ny reny chancellerie sy ny communauté internationale reny ihany izay, ary ampafantatra fa misy zany fanitsakitsahana ny démocratie sy ny liberté fondamentale zany mibascule any amin'izany didijadona zany tsika any amin'ny dictature.
any a Corée du Nord no ahitantsika an'izany hoe tsy mahazo mijery Facebook, tsy mahazo mijery enjana be ny fanarahana n'izany resaka teknôlôjia zany ahafahana manaraka communication sy ny sisa fa tady ho avy amin'izany tsika satria ny eritreritra sy ny fitenena ny préfet omaly dia hoe ho tapahana sy angalana fepetra ny fandarana Miara-Manonja. Le retsy le retsy oketsy raha misy olona tokony angalanareo fepetra dia ny ireo ainao manjery ny mpanohana mpitondra ireo miteniteny foana ary manao zava-doza mihitsy ny zavatra atao. Hatramin'izao aloha zay tsy hitana izy fangalanareo fepetra mikasika an'ireny menace de mort tamin'ireny fidirana an-tarby tamin'ny émission ny tambabe reny. Aiza reny fanompahana reny fandrahonana zay natao reny fanaratsiana zavatra rehetrarehetra natao tamin'ny tenanay zay nitarika teto amin'ity fandarana Miara-Manonja ty. Les 2 poids 2 mesures nge misy fa tsika samy tsara ny tantara ary isika rehetra ho atsika rehetra zay any tokantrano any aza kifitsika rehetra raha sanatria tena tanterahan'ny préfet ny Tananarivo tokoa ny fanapahana ny fandarana Miara-Manonja amin'ny MBS dia tadidio tsara fa ny teknôlôjia dia mandroso tsy afaka mihitsy anapaka ny any amin'ny Facebook. Efa nataonareo ny brouillage rehetrarehetra nireny radio vitsikelinay io, nataonareo fanelingelenana rehetrarehetra sy mifanapahana ny fandaharana arak'izay fahaizanareo. Fa tsika rehetra kosa rehefa tsy maheno ny radio rehetra zay miaraka mandefa ny fandarana Miara-Manonja ty dia tsika mbola afaka manaraka an'io any amin'ny YouTube, mbola afaka manaraka an'io any amin'ny Facebook ihany. Ary raha mbola velonaina ihany koa satria misy mifofony ainay amin'izao fotoana zao, misy mifofony ainay rangarangana hoe misy arrestation hoe samborony ianareo levena ny immunité parlementaire anareo. Zay efa miteny foana hoe raha zay no hitanareo fa mety, raha zay no lalana hitanareo fa ataovy, tsy maninona ataovy anareo no mitondra kodiaran-tsarety ny fiainana, aza diso lalana ho an'ny solombavambahoaka rehetra zany. Tsika mbola hifankahita nge, mbola hifanatry tafy sika rehetra. Zay zavatra zany zay tenenina teo ia hoe solavo ay amindra ary aza manao rindasa tsy tsarona ihany koa. Arakaraky ny ikaranao avo no mahamafy ny fitotonanao rehefa tonga ny fotoana. Ka zay no afatra tiana ampitaina androany, zay no teny tiana ambara amintsika rehetra androany. Mbola mamerina ny fisaorana anareo rehetra tamin'ny fanampiana ny maître Francesca ny fitondrana ambavaka. Misaotra tsika rehetra tsy hankanafaka ary aza mitsahatra mivavaka hoy ny tompo satria izy rery ihany no afaka ifikirana amin'ny zavatra rehetra. Efa tonga eto ny namana mavitrika Lorette Bertone dia ometsika anazy amin'izay fitenenana mametraka ny veloma madinidinika ary samy tahin'Andriamanitra indray tsika rehetra ho amin'ny rapitso indray mitafatafa eto. Mankasitraka ny maître Iantra Razafimanantsoa namarana nyity famakafakana sy fandaharana Miara-Manonja ny any ity faranantsika eo ihany koa izay fandaharana izay dia mametraka ny veloma samy tsara ho amin'ny tsika jiaby ny tenako ho amin'ny manaraka koa.